Darby. Fandaran'ny RVM iarahana amin'ny sandrikely ny Jesosy Kristy tiana fanantenana miaraka amin'ny mpiain'ny radio vaovao maso. Amin'aran'i Jesosy Kristy miarabananao mpiaino radio vaovao maso tonga soa amin'ny vahaolana Tarby farany amin'ny tsiraika amin'ny 24 ity. Fiadana ny tompo tononona aminao sy ny ankonanao. Vanim-potoana sarotra amin'ny fiainantsika rehetra ny vanim-potoana lalovantsika isaorantsika ny tompony zavatra rehetra nefa ary te hampahery antsika ny tompo mihitsy hampahery anao samy mila fampaherezantsika. Dia falitsika hoe Andriamanitry ny fampiononana, Andriamanitry ny fampaherezana izany ny Andriamanitrytsika sy ianao. Izay ny ataontsika amin'ity vahaolana Tarby antsika ity fampaheritsika ifampizaran'izay mavesatra hoentintsika eo amin'ny tompo eo. Tsy manana vahaolana ho anao ny radio vaovao maso fa manana vahaolana ho anao Jesosy dia mampitodika anao any amin'ny Jesotsika. Miarabanao manokana na tratra ny Krismasy 2024 fiadanao ny tompo aminao. Tsy miova akory ny lara-Tarby antsika midirana mivantana izay anasaka anao manokana amin'ny tiany ity hoe ndao ifampizara fampaherezana amina fijoroana vavolombelona tao anatin'izay taona 2024 izay inona daholo ny zavatra nataon'ny tompo aminao ndao ifandrombaka izara ny fahatsaran'Andriamanitrytsika. Anya 020 22 604 49 020 22 604 49 zay ny lara-Tarby dirana mivantana. Endre raha manana olana ianao azoko tsara fa ianao teny hoe tiana azo tsy mbola hitako mihitsy ilay izy fa mbola te hizara azy olana be zara hoe iarahantsika mitondro amin'ny tompo tsy manakory. Ny SMS 034 73 034 73 744 63 raha sitrapon'ny tompo afandray ny lara-Tarby antsika amin'ny heriny satria iaraka amin'ny miaramila ny fahamarinana ianao amin'ny manomboka amin'ny heriny indray ao anatin'ny fandarantsika vahaolana Tarby misaotra ny tompontsika amin'ny fandaminany rehetra andao iara ivavaka angatantsika ny fanatrehan'ny tompontsika. Andriamanitra rainay faly be zay matratra an'izany hoe talata farany amin'ity taona ity mankasitraka anao Jesosy. Misaotra fa teo ianao tamin'ny fotoana rehetra misaotra fa nampiombona anay tao anatin'ity fandaran'ity ianao. Misaotra Jesosy ny amin'izay toromarika rehetra, misaotra tamin'ny fampaherezanao rehetra, tamin'ny fanasitrananao, tamin'ny fanafahanao, misaotra tamin'izay azonay nijoroana ho vavolombelonao, misaotra tamin'ny valim-bavaka rehetra. Rainay ianao ny mbola ho ataonao indray ao anatin'izao ora roa mihoatra kely iarahantsika izao. Andriamanitra tena tsy maninina izay za eto amin'ity radio ity tsy zava-patatro mihitsy amin'ny fiainan'ilay olona sy no atao amin'ny fiainany miarako tsy haiko tompo faly be zay fa tsy mila hoe mahinina fa tena mila tsy mahinina dia miteny hoe nenao ny tianay ho tanteraka amin'ny fiainanay. Le hevitra ny tianay ho raisina ao anatin'ity fandaran'ity sokafiny masony sainay mifanany fanambarana sy ny fahendrenany tsirairay avy aminay. Dia rehefa miara-mivavaka mamaran'izay dia enonay mihitsy fa nanatrika anay ianao nampianatra anay ianao mahita ny tranganay na tsy tafateny eto raha fa mety hifandrombaka be le miteny dia mety tsy tafazara mihitsy zay fa fantatray fa ianao miaino ianao tsy hoe miaino fotsiny mandre anay mahita anay ary mamany olanay dia rainay ianao fa nanao no manjaka fiainao anatin'ity fandarantsy amin'ny anaran'i Jesosy misaotra indrindra tompo amen. Restsika ny antsika voalohany Allô? Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy finaritra re? Miaraba zokotina fanantenana. Teny tompo ianao. Za zokotina fanantenana raha tadidinao le misy fotoana nangataka vavaka ao an-dadanay le amin'ireny toka mamy foana mamilava foana.
dia zao zokitiana fanantenana maty tamin'ny herinandroany ny dadanay. Empolo taona niaina teto tany izy a. Dia isorana ny tompona ny miaina izay fotoana izay niaran'ireo taminay nanamita ny vidy sy ny rehetrarehetra. Dia arak'ilay vavaka efa nangatahako tamin'ny zokitiana fanantenana tamin'ny voalohany iny. Izy mamolava foana zany. Dia izy a fotoana fotoana arariny 5 andro. Dia maty izy satria hoe voan'ny corona zay zany valiny anana valiny dokiteranay. Dia izy nefa zokitiana fanantenana navoaka ny hôpitaly ny alatsinainy a. Ny talata maraina tamin'ny herinandroany izy. Nanao vavaka izy a mifona tena mibebaka teo anaty fiain'Andriamanitra. Ny talata maraina zany dia nanao fanoloran-tena izy zany hoe nisy mpanompon'Andriamanitra tonga tato aminay zany. Izay tsy nanieritreretra hoe hivavaka hoe ana fa dia hoe mbola hoe niasitrana zany. Izay zany no hoe vavaka nataonay tao. Miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia izy tena nibebaka, tena nanolo tena ho an'i Jesosy izy tao anatin'izay fotoana izay. Teraina ny tompo. Adonjo tao aorian'izay izy a. Tena morainy kely, tena tsisy nafantatra izay vady aman-janany hoe mialainy daty. Maty izy. Dia nyfanontaniana tiako apetraka amin'ny zoko zany hoe azo antoka ve fa voaray zany fanahanja na dia hoe ado alohan'ny nafatesany fotony ihany izy navita fibebana fanoloran-tena fanekena an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Nandritra n'izay fotoana lavabe izay zany tena tsy nisy lohany fotoana tena hoe tsy haiko izay tany ampony mangina tany fa raha izay vady aman-janany jery mbola nisy fotoana ka hoe natsiarovana hoe andeha hanampina an'Andriamanitra nahiditra am-piangonana fa tamin'io fotoana io zany tena hoe mialohan'ny hafatesany tena mibebaka izy a tena nanolo tena izy a tena hoe nanaiky an'i Jesosy izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Izay zany mba fanontany apetrako amin'ny zoko hoe azo antoka ve fa voavonjy ny fananja fampataranao na ny hoe fiheveranao anazy zany zokitiana fanantenana. Dao faresantsika re. Dia mangataka vavaka koa andro amanay ho fampaherezana sy ireo ray tapozy atao hoe mbola tianao anatin'ny alahelo tanteraka zokitiana fanantenana. Iny ary voaraitsika. Mampahery anareo amin'ny anaran'i Jesosy re. Ndao ary. Ny fanontanianao tonga dia tsotra be dia ny amaliko azy amin'izay fandraisako ny tenin'Andriamanitra mitsenanareo any an-danitra io dadanareo io. Korinthiana voalohany toko 7 ngeny zarantsika senao hoe ny Korinthiana voalohany toko 7 dia mamaritra tsara hoe manomboka eo amin'ny 10 ny vakitsika zao ny voasoratra ao araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomena tahaka ny fanaony mpitamarika mahay no anaovako ny fanorenana ary ny hafa mandrafitra eo amboniny nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny tsy misy mahay fanorenana hafa fa tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Hatreo alohan izay rehefantsika hoe ny fanorenana ny fiainana mandrakizay tahaka ny hoe manao trano zany tsika eto ambonin'ny tany. Ny olona tsirairay samy efa manana ny planin'Andriamanitra ho azy manao trano manao fanorenana dia ny trano ekena fa ekena ho trano fanahy taon'Andriamanitra, trano fanahy ho any an-danitra any zany dia ny manana ny fanorenana ao amin'izay so. Raha ampiarahantsika avy eo mbola toizantsika ny Korinthiana voalohany toko 7 iny fa ampiarahantsika amin'ny Jaona toko 1:12 ny tenin'Andriamanitra no miteny hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Jaona voalohany toko 5 ary amin'ny 2:13 no milaza hoe izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra dia tsy manana ny fiainana. Tenin'Andriamanitra vitsy ihany ireo nyraisintsika ireo fa manambara mazava fa raha misy olona anankiray alohan'ny hialana eto ambonin'ny tany hatreo amin'ny fialantsika eto ambonin'ny tany no fe-potoana omen'Andriamanitra antsika amin'ilay Deutéronomie toko 7 hoe miantso ny lanitra sy ny tany ao an'io petraka eo anatrehanareo ny fiainana sy ny fahafatesana hoy ny tompo miantso ny lanitra sy ny tany ao an'io vavolombelona ho Mosesy zany. Andriamanitra koa miteny an'izay amintsika senao apetraka eo anatrehanareo ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny ozona sy ny fanozonana mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Izay fahafahana misafidy izay dia tapitra rehefa miala ny aintsika. Raha mbola tsy miala ny aintsika, ny olona komateo mbola tsy miala ny ainy.
ny olona ny anatin'ny tsy fahatsiarovatena zany mbola tsy miala akory ny ainy tsika tsy tafiona tsy tafa mifandray amintsika ety amin'ny tontolon'ny tonga saina izy fa any anatiny any izy mbola eto ambonin'ny tany somatsara fa voavatany hoe miala ny ainy olona tanao raha atao mandeha amin'le film zany raha misy an'le ijereny iny hoe mijanona ny fo rehefa mijanona ny fo raha avako mijanona zany vita ny safidy tsy misy safidy intsony tsy misy zavatra atao atsika ao arina ny fahafatesana zany ka misy fiatraikany amin'izay homandrakizay atsika tsy misy zavatra ataon'ny fianakaviana amintsika senao rehefa maty tsika dia anaovana zavatra ngeza be dia amin'izay voatatampoka ny fanahintsika tsy izay ny ao anaty baiboly fa manana safidy mazava isika rehefa mbola tsy mialo fofinaitsika io ary tsy zany manao ny safidy eo amin'ny toeranao tsy ny vadinao no manao ny safidy eo amin'ny toeranao tsy ny zanakao no manao ny safidy eo amin'ny toeranao fa ianao no manao ny safidinao hoe hoaiza ny mandrakizay ianao raha ohatra ianao ny safidy ny fiainana le misafidy fiainana ange tsy miteny fotsiny hoe za aloha teo voavonjy za tsy te ho any amin'ny afo be tena misy ny afo be ambety tenin'ny Jesosy raha dinihana eo anatin'ny baiboly ny resaka afo be imbetsaka kokoa ny tenenan'Andriamanitra azy ny fiainany no ny fiainana mandrakizay fandinihan'ny mpandinika zany ny teolojiana mandinika an'izany le izy zany na minotsika na tsy mino le izy misy ko tsy aloha mino za aloha mino satria ny tenin'Andriamanitra no miteny azy any amin'ny marika 5:20 voalaza soa aman-tsara aloha fa manararoatra kely tsika rahavavy izy mizara an'izay Matthieu 5:20 amin'izao faraparany taona izao tsika aloha mifamepetra tsara fa ozy efa hatramin'izay ny ainako kelikely any angamba ny fotoana ny ainako teto ambony tany fa matetika rehefa farany taona dia be da be ny antso avy any ambony le antso ahoana moa betsaka mihitsy ny maty fa indrindra koa anatina valana retintsika izao fotoanana Covid matanjatanjaka mihitsy samy mio manaraka ny Amosa 4:2 hoe miomana eo na amin'ny Andriamanitra ao ianao. Matthieu 5:20 dia manambara antsika tsara hoe ho avy ny tompontsika raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahany anjely rehetra dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany voninahiny izy. Io fotoana io dia ho avy io na tiatsika na tsy tiatsika Jesosy mihitsy no miteny an'io na ianao mody alohany io dia avy eo ianao ahitan'io satria na ny maty araka ny bokin'ny Apokalipsy ny bokin'ny Daniel dia mametra an'izay tsara mitsangana daholo ny maty rehetrarehetra dia miatrika fa ny firenena rehetra anjeny fa 2:30 Matthieu 5:20 ny firenena rehetra angoniny eo anatrehany dia anavaka azy izy tahaka mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy ary ametraka ny ondry amin'ny akavanany izy fa ny osy amin'ny akaviany dia ahoana ny ataony amin'izay eo amin'ny akaviany izao le teny ilaza amin'izay eo amin'ny akaviany kosa izy hoe miala amiko nareo izay voaozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay efa voavoatra tsy voavoatra ho anareo fa voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny fa no an'ny devoly sy ny anjeliny nanaovan'Andriamanitra ny afo be fa raha eto ambony tany ianao nomeny ianao tao anatin'ny fitiavany omeny olona tsirairay ao anatin'ny fitiavany ile Deutéronomie 3:7 teo manambara hoe apetraka ao anatrehanao io fiainana sy fahafatesana mifidiana ny fiainana le safidy ianao zany zao no misafidy hoe makaiza sy makaiza ny fiainana sety eny ary raha ianao misafidy ny fiainana dia raina ny tompon'ny fiainana zany tsy hoe fotsiny ianao tehiteny hoe za aloha tena maniry ho any an-danitra samy maniry ho any an-danitra daholo ary samy mieritreritra no any dia gaga mihitsy rehefa malefa ny ferapara rehefa lefa ny ferapara dia samy miteny eo daholo hoe le izy aloha tena sitrak'Andriamanitra mihitsy ny antsony fa misy teny maromaro mety atao formule amin'izao vanim-potoana iainantsika izao teneniko mihitsy hoe formule fa satria izay ny fataon'ny vahoaka dia atao mety amin'ny finoana ny fitsanganany teny tena hitsangana maty tokoa aloha ny tena araka nyreo dia Daniela 2:12 mamaritra tsara hoe hitsangana daholo
aloha vakian'andre mandeha zay Daniela zay fa zava-dehibe ny fa fitaditsika azy. Daniela 2:12 andinina 2 zao ny soratra. Maro amin'izay matory amin'ny vovoky ny tany no ifo. Ny sasany no amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany no amin'ny henatra sy latsa mandrakizay. Le teneny hoe maro dikany teny hoe maro amin'io tsy hoe misy tsy ifo mifo daholo. Ampiarahana amin'ny apokalipsia ifo daholo 2:20 milaza an'izany avokoa. Ifo daholo. Samy ifo amin'ny mandrakizay tokoa. Fa rehefa hiteny misy fotoana zany rehefa misy maty ohatr'ireny dia miteny hoe mbola hifankahity tsika, mbola iona. Za zany eto mba tena mandinika mihitsy hoe iona dia iona aiza tokoa moa. Aiza ianao ny eritreritra iona. Marty Hervé zao ny antsika tadiditsika tsara na tsiaro ny 7 taona ny ampitantany mandrakizay tantsika tamin'ny 24 décembre teo. Azo antoka zato isanjato fa iona amin'ny Marty Hervé rehefa tonga ny fotoana hiampitako any tsy le iona amin'ny Marty Hervé tena zava-dehibe fa le ahita an' Jesosy. Fa faly be fa ahita azo koa. Azonao. Fa makany any amin'ny Jesosy izy dia za koa any. Fa ianao ve manana antoka an'izany? Ary io olona maty io ve makaizy io? Misy lalana anankiroa ange ary ray amin'ireo ny andehanana fa tsy hoe ao fa rehefa eo dia hita eo tsisy ho hita eo. Ny afahana manana antoka ary manana antoka tsika raha vavy eo ianao ny antso teo. Adiny roa talohan'ny nahafatesan'ny dadanareo izy nanolo tena. Ny tompony dia mahafantatra tsara ny azy, fantatra ny tompony azy fa zay zavatra hitantsika izay aloha tena ny amin'izay so izy. Raha mbola tsy afaka ny fofonaitsika ka tena ny bebaka marina nandray an'ilay fiainana dia manana ny fiainana. Fa toizantsika farany ary eo amin'ilay Korinthiana 1:7 teo lasloary vadika kely amin'ny Baiboly. Korinthiana 1:7 Anjiny 12 zao tsika raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na milolo eo ambonin'ny fanorenana dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra. Fa ny andro no ampiseho azy satria aseho amin'ny afo izany andro izany ka dia ho zany toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maritra ny asan'ny olona izay narafiny teo ambony dia andray valim-pity izy. Raha levon'ny afo ny asan'ny olona dia ho fatantroka izy fa ny tenany kosa dia ho vonjena nefa toy ny avy amin'ny afo ihany izy. Inona ny zavatra sotomintsika? Miainga aty amin'ny faran'ilay vakitsika teo tsika misy olona ny an-danitra dia atao hoe le teny aminy ohatra hoe zara fa voavonjy izy fa toy ny avy amin'ny afo. Raha mieritreritra le dadanao zany izay ny fahitana azy mamitoka velona be foana izy tetỳ ambonin'ny tany adiny roa alohan'ny hafatesany izy ny bebaka tamin'ny tompo voavonjy izy fa zao tsy misy asa ninina mihitsy satria azafady indrindra re tompoko lasy tompoko vavy fa tsy misy asa mikontinue anatrian'Andriamanitra raha tsy nanomboka tamin'ny fanorenana aloha. Andraso azavaiko anao tsara izany teneniko anao zany ny dadanao iny zany aloha mazava fa tsy raha saintsika zany hoe fotoana nandraisany an' Jesosy dia adiny roa talohan'ny nahafatesany le fotoana na adiny roa iny zany no nikotian'Andriamanitra dia izay ny andraisan'ny valim-pity. Izay iny aloha mino fa mazava aminao zany iny mpisaotra ny tompony amin'izay ary valim-bavaka izany ny ampaherezako anao mpiaino radio vaovao masoa miaraka amin'ny olona io eny motra tahaka ny mampalahelo fa fahasoavana be koa zany hoe voanandray an' Jesosy dia any tonga dia any amin'ny tompo any satria lazaiko anao fa be dia be ny olona mety dia atao hoe 20 taona izy nandray an' Jesosy dia 80 taona izy ny maty fa tena mety hitovy amin'ny dadanareo io ihany satria ny zavatra rehetra natao taoriana nandraisany an' Jesosy dia tsisy kotiny fa le matière première na le zavatra nananganany an'le trano taoriana ny fanorenana an' Jesosy dia zavatra mora levon'ny afo. Ina moa zany? Mety mololo ny nampiasainy, mety bozaka ny nampiasainy, mety hazo ny nampiasainy fa tsy zavatra maharitra mandrakizay ary tena mampieritreritra antsika sy ianao mihitsy zany hoe fa inona ny ianao zany zao ny ataonao ny fiainana iny zay ny 2021 fa efa tady ho tapitra 3 andro latsaka kely sisa. Inona zany zao ny kotony mandrakizay eritreretinao hoe inona zao ny enregistren'Andriamanitra tany hoe ny soratany misy dikany
sa rehefa ho zahatoetra amin'ny afo ireo asa ireo, ina moa zany asa vita amin'ny mololo sy ny sisa zany asa ny fantoka ho an'ny tenantsika araka ny any amin'ny agay toko voalohany any tsy ny saina ny an'Andriamanitra tsika be da be ny olona manana an Jesosy fa tsy tadidiny mihitsy hoe ay visy poniny lanitra mipetraka eto tany, tsy tadidiny mihitsy hoe ay ve ho an'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny namonjena azy, fa mandritry ny andro mpiainany manontolo any dia ny fiainany ihany ny hitany. Raha izay le izy zara fa voavonjy koa ny zavatra farany teneniko anao izay fandrika ngeza be ao anatin'io ny fieritreretana hoe fangamo za tsy efa nanao raha misy olona ve zany mpanao soa be foana izy nanomboka tamin'izy mbola vo 30 taona nanao soa fa izy aloha raika ambenina mihitsy izy zay vao nandray an Jesosy nefa nandray an Jesosy iny izy dia maty. Dia ahoana zany mikonto ve zany le asa soa, le toetra tsara, le finiavana be aleoloha atao mazava tsara fa tsy mikotina kely ary. Rehefa miainga amin'ny Korintiana voalohany toko 7 mila azonao tsara fa ny fanombohana tsy maintsy manomboka amin'ny Jesosy tsika, fa zay ny antsoina hoe amin'izao toko 7 nateraka indray. Ka zay zavatra nataontsika talohany naterahantsika indray 0 balle tsisy dikany eo anatrehan'ny fanjakan'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra tsisy dikany satria tsy taho amin'le Jesosy tsika amin'ny nanorina. Zany ny tenenako anao hoe verifio tsara re olona andao hijery fandrao dia tena atotonao amin'ny raha asa soa ny fiainanao, atotonao amin'ny finiavana anao toetra tsara nefa Jesosy tsy ao anatinao. Fa raha tsy ao anatinao Jesosy na 20 taona renao zao dia zava-pona sy misambo-drivotra. Tsy afaka ny teny amin'ny tompo mihitsy ianao fa tsy ny asa tsara ataontsika no ahafahan'Andriamanitra mampiditra antsika ao an-danitra satria mpitsara marina izy. Fa raha diso amin'ny ray loantsika dia meloka amin'izy rehetra ony Jakoba 2:10. Tsy ny asa tsara. Ny asa tsara tsy mikontre raha afako raha tsy ao aorianany nandraisantsika an Jesosy. Talohany nandraisantsika an Jesosy ny kotian'Andriamanitra misy zavatra anankiray ve tsy mety amin'ny fiainanao, rehefa mahita an'izay fotsiny tsisy tonga dia meloka amin'ny zavatra rehetra ianao. Fa rehefa nandray an Jesosy tsika dia marina no hamarin'Andriamanitra dia manomboka eo kotian'Andriamanitra hatramin'ny rano mangatsika omentsika ny olona dia raina ny tompo. Dia mampahery manokana anareo rehetra izay ao anatina fahoriana, mampahery anareo tsapa be eno. Misy mpanompon'Andriamanitra, misy mpitandrina maty, misy olona betsaka maty zao mifantatritsika. Tsika tsy hanao tahaka an'le olona ny alahelo, ny olona izay tsy manana fanantenana. Fa zao reravako sambatra ny maty dia ny maty eo ny tompo. Sambatra lazaiko anareo mifalianareo miravoravo eny azoko mihitsy fa mbola ao anatina fotoana amina fisaonana zao fa mifaly hoe voasoratra ny an-danitra ny anarana ary mifaly fa miditra ny amin'ny tsara lavitra iny olona izay efa mazava fa manana an Jesosy iny dia raina ny tompo mahereza indrindra. Resika nyantsika manaraka re miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Tina farantenahana tainy tompo re azokika izara fahasoravana belabelara taon'Andriamanitra tampoka alefa sare tanora dina ambroapolo taona zao nanana olo tianako izy koa efa hoe tamin'ny zany hoe atao fitehoana atao ohatr'izany dia aveo dia ozy izy hoe tsy anjarany tsika ozy dia nangadabavaka tamin'ny tina fanantenana dia tina fanantenana dokitsina hoe bereo ozy izy ianao bandinga no avinao arina kely fa raha mahita ataon'Andriamanitra kely ao arinao ina dia misotra amin'ny tompo aza dia iraisiko izany zao dia tena hoe fataka minity sekondy
makany aveke mambovaitako misy tonga taty zany le eritretra dia mivavaka tena tapako hoe tena nampiny topo tena nafahany topo tena diovony topo ka itoroko vavolombelona amin'ireo tanora namako ireo mijaly ampitiavana ireo mitomany mpitiavana zao tontolo zao tena tenitengiko foana hoe vazanak'Andriamanitra dia fitiavana dia zany re ve nitamby fitiavana amin'izao tontolo zao zany re ve nitomany fitiavana amin'izao tontolo zao vazanak'Andriamanitra zany tompo hoe fitiavana nataoko tatatiko sainsainko foana mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra vao misy fotoana mihitra segonda dia mamaky tenin'Andriamanitra mivavaka tena amin'ny ranomasina trimako teo amin'ny Jesosy dia midina tany an-tanàna amin'izay dia nangataka tamin'ny tompo hoe tosa raha hitako ny azo atao matsara azo atao mahita izay fanovatavany akory tonga tany hoe nahitana azy tavoatry ny olo fantatra fotsinisy tsy nakasika amin'ny fokotsony tena tsapaka hoe fitany Jesosy tamin'ny rany diovy Jesosy tamin'ny rany tena nafahany tamin'ny fantatra ny fitiavan'izao tontolo zao tena misotra ny Jesosy maheno tsara mihitsy izay rehetra na hoe nafahany Jesosy zany dia tena hoe te-hijoro vavolombelona te-hiora tamin'ireo tanora hoe Jesosy any le tena tsy izy tenena hoe Jesosy tena tsika ianao dia rehefa miteny an'izay amin'izay tena dia eny mite misy fanasikanana ny aina misy fanasikanana ny aina any anatiny ao any tena fanasikanana le maharitra dia tena hoe misotra tena misotra dia vabe anareo ao amin'ny radio vaovao masofa tena hoe tena zay naresako an'i Jesosy dia mihenan'io dia tena hoe tsatako hoe mitondra fanasikanana ao ana mitondra fanavotanao anazy avy eo nandalo ady mandalo fety mandalo fitsapana foana tena tenany misy olona miteny hoe misy olona mitoro fitiavana andreo zany dia tena hoe le tianareo tao amin'ny radio tao zany tena narahako hoe tsy maika mamaly fitiavana mihena le fandarana ny mahatsezea dia tsy maika mamaly an'le fitiavana fa mila misaina tsara dia misy olona miresaka amiko dia tsy dia valiko fa mivavaka dia tena miteny amiko mitsy le ten'Andriamanitra aza midoka amin'ny atsara tarihany aza mijery masina aza mijery azao dia tena iako dia dia mitsatoka tanatiko mitsy le ten'Andriamanitra hoe zany tsy dia tena tsatako hoe miteny tena miteny amiko le ten'Andriamanitra dia manaika dia mivavaka misy olona indray miresaka amiko ireo dia mivavaka hoe tompo raha iny le olona dia atao vao miresaka amiko mbola miantso ana dia vao miresaka amiko le loha dia mitantarako anazy zaho efa amin'ny Jesosy Kristy fiainako efa natokotro an'i Jesosy dia mitantarako anazy teo dia ohatr'izao dia aveo rehefa mitantarako anazy izy hoe dia aveo tany izy aveo vavaka hoe tompo rehefa tsy fitakao rehefa tsy mbola iny rehefa le mpamitaka le mpanday dia azo atao miantso anatsony azo atao matsiaro anatsony dia nanomboka tamin'izay sika tsy miantso anatsony dia tena tsatako io Andriamanitra rehefa asiny rehefa isiratsika io dia tena manafaka tsika io dia nandalo seza indray nandalo fitsapana dia tany amponja indray ny zokoko zany za mba za zany ny vavy matsiro izany misy dia ndray aman-dreneny ambanivohitra tena tany amponja izy dia tao anatin'izay dia tena tsapako hoe nampianarin'Andriamanitra ka tian'Andriamanitra ho ampianarina azy hoe mahay mivady mahay manome ny hafa zay fankarama fa mekabe tsarikaramako nomeko an'izy kokoa nanatiko an'izay rehetra azoko nampiana anazy dia tsapako tao anatin'ilay zany hoe ampianarin'Andriamanitra aloha mahay mivady mahay manome ny hafa namboarin'Andriamanitra tena mitomany aky tena mivavaka ho an'izy kokoa avy eo afaka vetivety eo feno hira fiderany feno fifaliana dia raha misy maheno fisetaka ma dia adala angambany zany fijery ny olona anatiny zany fitenany olona anatiny zany nefany le fahasiavan'Andriamanitra le fitiavan'Andriamanitra tanatiko tena mameno an'le fifaliana tiako toaina tanatiko aty dia tena hoe mifatra ny Jesosy tena misaotra dia tena dia vitila dia tena tiako gadadataina hoe tsara Andriamanitra manahaka manadio Andriamanitra ninona fatitra jeza mahazo dia tsapana hoe manahaka izy dia nangaty avy eo dia nandeha fotoana nandeha ny seza foana tena ansainana tena dia tsapako hoe Andriamanitra manahaka tena maivana dia misy namako tonga avy any ambanivohitra niara-miasa tamiko tato izy zany dia tonga izy dia tonga dia miaina an'le fiainako mamaky tenin'Andriamanitra dia mivavaka dia tena le fiainako amin'ny Jesosy Kristy misy dia tena faly azoko faly namako kokoa lasa niova nandray an'i Jesosy Kristy izy dia mety fanefana izy tamin'ny Krismasy dia verina avany fifaliana anay roa satria mitory an'i Jesosy Kristy izy tamin'ireo namana izy mbola voafatitra tany mizara an'i Jesosy Kristy izy dia vaka ty tena mivavaka hoe tompo lasa namafy izy any dia zany rehefa tonga any dia anozatra indray dia enao dia sao mampitomba dia fanirikodiko hoe tonga any dia eona amin'ireo tanora namako ireo dia mizara an'ilay fitiavan'i Jesosy le fanafahany Jesosy Kristy
le famonjena nataon'i Jesoa Kristy dia zay mbola angatahako zavatra amin'izoko satria raha izany raha tsisako ny tompo amin'ny tombo avao dia zaran'izay nialehako any mitohy amin'ireo tanora namako satria tena mbola voafatotry ny fitiavan'izao tontolo izao voafatotry ny rehatra izao tontolo izao tena mangatavavaka satria mbola mba hatanteraka an'izay dia fatoko foana hoe mitombo ao amin'ny Jesoa Kristy sanandro sanandro aho manontany Jesoa mba hitomboka ao aminao mba halalako ny pakao sy ny ahavo sy ny alalana ilay fitiavana satria tapakoroatra ny fiadana fifanina fahasambarana miaraka amin'ny Jesoa ko azomina hatramin'ny faran'izay sika efa amin'ny fomba ahoana tompo izy izay reo antena amin'ny fomba ahoana tompo atoka ahoana na era tsy misy mampianatra zany efa tsy afaka ho aiza fa ato an-trano dia ato dia mivavaka dia mamatoata dia enjady vaovao masifika ihany tsy afaka hoe andeha azanentsika fa andeha misy fivoriana ary izy misy fandaharana zao ary tsy afaka fa ato an-trano dia tena hoe mivavaka dia mangataka fa mba mangataka Kristy hoe inandrea zany atao mba hitombona amin'izay dia raina ny tompo amin'ny hafanamponao dia raina amin'ny tompo amin'ny ataony amin'ny fiainanao manontany na zay koa Tasa aloha fa ohatrany tsy mandeha tsara ny micro ako zay rehefa mafana fo eto aminao eto dia tsy mandeha tsara ny micro ako ina ny ataonao zany ny ataonao tsy manao zavatra inona mihitsy tandremo tsara mihitsy zay hoe anao zavatra zay fa matetika ny nofontsika ny tady anao zavatra fa ny atao mitoetra tsara ao amin'ny Jesosy fantatry ny tompo hoe ao an-trano foana ianao dia mahereza minana misakafo ny tenin'Andriamanitra dia mizara le mizara hoentsika mitompo izay fotoana andehananao mody any an-tanàna dia izaranao amin'ny hafa fa le mizara nge ohatran'izay io zao misy mpiara-miasa aminao dia nizarainao mahafinaritra be anahy mihaino an'ilay fijoroana vavolombelonanao hoe mahita mihitsy hoe le fiainana nge mitory lavitra no le teneniny rehefa ny fiainanao ny hitan'ny olona hoe hay matsiro ny Jesosy anao dia mangetaeta sinoana an' Jesosy anao koa izy dia lasa mora mihitsy ny mampita n'le maha-kristianina antsika rehefa ny fiainantsika mitory azy dia aza mitady zavatra lavitra be fa iaino amin'le andro amezan'ny tompo azy zay ataon'ny tompo amintsika dia iainana tsara le andro any le anio aza manany ampitso ianao fa zany ampoany andro ny ratsy miseho aminy ny Matteo 4:30 fa tsika sy ianao makafi tsara ny androany salamo 124:20 izao andro zao nomeny Jehova nomen'Andriamanitra dia hifaly eo tsika dia hiravo koa dia andao akafizy tsara ny andronao isan'andro zay fantatrao tokony ataonao anatrehan'ny tompo miaraka amin'ny fiombonana tsara aminy vavaka tenin'Andriamanitra reo miaraka amin'ny fiombonana amin'ny piny dia raina fa efa misy piny miara-miasa aminao ao ny fiainam-piangonanao azadinoana dia zay fijoroana vavolombelona zay ny pilier na andry anankiefatra ny fiainana kristianina raha fa sotomintsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2 manambara tsara an'izay andry efatra ny fiainana kristianina zay vavaka tenin'Andriamanitra fiombonana amin'ny pino hafa fijoroana vavolombelona dia faly be mandray ny fijoroana vavolombelona zany tokoro tanora meteza ianka ao amin'ilay fitiavana tena izy fa tsy hijerijery sy hitseritra ny zorodira-pitiavana izao tontolo izao tsisy hitseritana an'izany mihitsy tsara ny tompontsika mandroso tompoko miarahaba tompoko faly mandray anao amin'ny anaran'i Jesosy maheno an'le fanazavana tamin'le talohan'le fijoroana teo zany dia ohatrany lasa kokoa saiko hatramin'izay izy efa tatatsaiko ihany fa androany ohatrany anina kokoa satria fianakaviako rehetra zany dia mbola mivavaka amin'le ohatrany tsy dia nanonona anaram-piangonana ohatrany manindraindra le hoe misy sara mivongana ao am-piangonana dia maheno an'le hoe zareo zany tena mihitsy izy hoe fona hafa-koatra anazy very dia zareo koa nefany manao asa soa manome mizara
tsy manao asa soa be hoe tena hoe mitety zany izy fa de manantsona aminazy a de mangataka aminazy de manome izy tena eno an'le tenenina zoko teo hoe ao ariana mifandraisantsika ny Jesosy no mikody asa soa de zareo reny zany zao a mbola manao famadihan-drazana mbola mivavaka amin'ny zavatra ohatr'izay a de mbola tsy nandray an' Jesosy ve zany izy a de tsy mikody zany reny asa soa zay ataony reny zany zay mampanidikidiky kely ny saiko eny ary resantsika misaotra betsaka zao eny ary makasitraka ny zara io atsika eto amin'ny radio vaovao masoa dia mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra zay lazainy baiboly tsy zay lazainy tiana fanantenana tsy zay lazainy pastera ianina dia ianina tsy tena mety ho diso mihitsy ny zavatra lazainy olona na lazaiko fa ndao hijery ao anatin'ny baibolitsika ao anatin'ny baiboly no manambara amintsika hoe Jaona toko 7 aloha averintsika tsara ny Jaona toko 7 efa nitonoantsika teo fa averintsika jerena tsara Jaona toko 7 dia eo amin'ny andininy 7 milaza hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa Jesosy miresaka amin'ia Nikodemosy izay lehilahy mpahay lalàna lehilahy mpivavaka tsy mpivavaka fotsiny fa isan'ny mpitarika ara-pivavahana dia ataontsika hoe lehilahy manana titra be raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany tamin'ny fiangonana nisy azy amin'ny Matsiosy azy fa nanatona an' Jesosy izy dia nitenen'ny tompo izy hoe andiny 7 Jaona 3 andiny 7 raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra mbola veriny Jesosy indray eo amin'ny andiny 5 lazaiko marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy izay ateraka ny nofo dia nofo ary izay ateraka ny fanahy dia fanahy tsy mahazo miditra ay moa zany ilay fidirana amin'ny vavahadin'ny lanitra tsy hoe mety daholo zay tonga eo ka satria mpamindra fo Andriamanitra mpiantra mpamela heloka izay tena ny maha izy azy ny Andriamanitra tsika sianao avokoa zany rehetra izany ka rehefa tonga eo tsika dia hiteny hoe zaza fa tompoko mba ampidiro ao fa zany za mba nanao zavatra tsara betsaka ihany atety ambonin'ny tany mazana ny any anatin'ny sain'ny olona misy karazam-pivavahana ohatr'izay mihitsy moa tsy fivavahana kristianina fa indraindray lasa tia amin'ny saintsika antsika na dia kristianina ary tsika dia mieritreritra fandanjana tanao ilay balance Roberval iny fandanjana akondro iny tsy le fandanjana siramamy misy vato mizana ny ilany dia ato amin'ny ilany ilay siramamy atao iny zany balance Roberval indraindray tsika mieritreritra ohatra n'iny ny any an-danitra lanjaina ka rehefa wow mavesatra ny tsara nataonao mavesatra mitoetra tsaranao no mitoetra ratsinao dia tafiditra ny lanitra ianao tsy ravako tsy satria nahoana ny tenin'Andriamanitra manambara amintsika mazava ny lalana andehanantsika hidirana eo an-danitra ao ny fidirana ao an-danitra dia ilay Andriamanitra masina ny mampiditra antsika na tsy hampiditra antsika mpamindra fo Andriamanitra tena mpamindra fo fa tena masina izy mankahala ota tsy haiko raha azony saintsika sainina efa misy fotoana angamba ianao miditra ao anatina tranon'olona tena le raha matoa le tompo-trano ao tia madio velona be tena nataindalitra kely raha tsisy fa tsy maintsy dilirina tsara daholo ny zavatra rehetra trany ambany fandriana traisa wow tsika olombelona raha mahay an'izany fa azonao tsaina moa fo ampitomboana
amanaly ny ampitomboana amanarivony mihoatra n'izany angeny atsoina hoe fahadiovan'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra ka ilazany any amin'ny Isaia 4:20 fa ny fahamarinantsika sianao ary ny fahamarinantsika aza Isaia 4:24 dia toy ny lamba mihoson-dra eo anatrehany. Ohatrantsika vehivavy en règle mahatsiravina be zany ohatra raisiny zany fa zany ny ohatra tonga dia aloha tenenina ohatr'izany ny zavatra tsara ny zavatra marina eritreretina hoe tena mety kosa zany zany le izy ry Andriamanitra dia ahoana kosa ny fahitanao an'io dia ho an'Andriamanitra ohatra ny mahita lamba mihoson-dra. Azonao atsaina ilay izy fa tsy teneniko anao amin'ny tsipiriany raha atao ohatra tsara. Zany ny fahamasinan'Andriamanitra. Masina tanteraka izy ary zay tsy maintsy nandehanan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Satria na iza vao tafiditra ny fahalovana tany amin'ny Genesis 3 dia tsy misy mihitsy olona eto ambonin'ny tany hoe afaka ahafapo an'Andriamanitra ny zavatra tsara ataony. Zay mila saintsika sianao tsara. Ary andao jerena fa tena zava-pona tena misy fahadisom-pana tenana velona be nge. Raha tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra tsika zany tsara ny teneniny any amin'ny Matthieu 7. Io ara mbola olona manana, mbola olona mieritreritra, olona tena kristianina. Tasy loha averina vakina ny Matthieu 7 manomboka eo mianjiny 2:20. Manadala be manadala hoana moa zany fa manahirana be ny mamaky azy fa tsy maintsy enona. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zany misy olona manao amin'ny tompo hoe tompony. Izay lazaiko anao fa tena betsaka. Ary sanatria mbola ianao izay miaino anahy io no mbola manao tompoko amin'Andriamanitra fa ianao ny toyany. Fa zay manao sitrapony raiko izay any an-danitra tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany. Le zany andro izany tantarainy tany amin'ny Korintiana 1:7, eto indray amin'ny Matthieu 7, amin'ny Matthieu 5:20, amin'izany andro rehefa miteny an'izany andro izany, andro farany le tantarainy io hoe ho avy le andro farany, andro hitsarana antsika sianao mazava. Dia ahoanao izy? Maro ny anao amiko amin'izany andro izany. Tompoko zay nge tena kristiana be naminany tamin'ny anaranao mihitsy zay. Namoaka demoni avy tonga de mpiandry tena azafady tompoko fa tinoana arak'izay. Zay zany. Namoaka demoni mety tsy mpiandry ihany Sa tsy miteny hoe mpiandry rehetra fa mampieritreritra io Namoaka demoni tamin'ny anaran'i Jesosy zany izy. Tsy fa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao ve zahay. Misy olona be da be mpanao asa soa. Izay manao asa soa tsy amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy. Reny aloha tonga dia mazava tsara tsy isy kontiny amin'ny mandrakizay akory fa rehefa zahatoetra amin'ny afo izy rehetrarehetra dia may daholo. Hoe navita EPP tary navita nanangana foto-drafitra ry inona daholo tany sao eo. Fahasoavana zany fahasoavana ho amin'ny fiarahamonina. Fa lazaiko anao fa tapitra. Izao tsara ny filazan'ny mpitory teny azy hoe adino ny fahatsiarovana azy. Firifiry mety atao anaty efitrano anankiray ngambe ianao dia natao anaranao mihitsy le efitranao hoe Ianina na vita be. Mety tena anarana lalana mihitsy ny anaran'ny dadabe anareo fa na vita be. Sao lazaiko anao. Rehefa nisoratana eo ny anarany iny tsy midika hoe voasoratra ny an-danitra ohatran'iny iny. Miankina amin'ny safidin'le olona. Le safidin'le olona. Fa be dia be ny olona ho diso fanantenana. Ty ara-moa tompoko re. Tena olona tena hoe kristianina hony angamba. Fieritreretana ny tenany. Zay tsara aloha lazaintsika mazava fa betsaka ny olona mieritreritra amin'ny tenany ho kristianina. Fa antanio kely azafady Andriamanitra hoe fantatrao ve tompo ny olona iny. Dia zao ny ataon'ny tompo azy. Ambarako amin'ny marina hoe tsy sao io miteny io mazana be miaino an'ity. Tsy mba fantatra akory nareo hatr'izay miala amiko nareo mpanao meloka. Fahasoavana be hoe zany ny resantsika amin'izao fiafarany taona izao.
fahasoavana be oa satria tena mila manao mipetraka mihitsy aloha dia mandiny tena fotoanana fandinihan-teny zao mandinika tsara hoe tsy ny zava-dehibe nge tsy hoe fantatry ny fiangonana fa nahavita ny tisy nanao adidy amanetsy ny amatapitrisany ny tafim-piangonana tonga dia zany nanao azy lazaiko anao tsy zany ny zava-dehibe tsara be ny nanao an'izany fa raha ataonao tsy misy an' Jesosy zany ay possible zany inge dikan'io tenin'Andriamanitra io ay ka misy ny olona manao zavatra be ao amin'ny sehatra kristiana nefa kay mbola tsy an' Jesosy dia tenenin'ny tompo hoe tsy fantatro ianao ndao anga ny tany tenantsika aza manontany hafa hoe fahitanao anaty ve kristiana sa tsy na hoe tsy le fahitanao anao kory fanontaniany baiboly araka ny baiboly kristiana ve za sa tsy kristiana araka ny baiboly raha afaka tsotra be misy fiatomboana fa olona teraka indray ny antsoina hoe kristiana efa nateraka indray ve ianao raha misy olona anankiray mbola tsy nateraka indray nidikany hoe ateraka indray nanaiky mazava an' Jesosy hamonjy azy ka ndray sy no azy ny fahamarinana nataon'ny tompo azy ary ny laseny navotsy no an' Jesosy kosa ny fahotany rehetrarehetra tsy ny fahotana fotsiny ny fiainany manontolo mihitsy ny tsara sy ny ratsy ko ameko an' Jesosy daholo fa ndreo tsy ameko an' Jesosy ny raha ny tsara koa dia iny ny eritreretiko irairaina eo amin'ny vavadiny lanitra hoe mba isao kely ihany io le efa nataoko ohatr'izao ry tompo tsisy kontiny zay nataontsika talohana ndraisana an' Jesosy rehetra tsy misy kontiny eo anatrehan'Andriamanitra tenin'Andriamanitra zany fa ny fiainantsika miatomboka amin'ny fotoana nandraisantsika an' Jesosy zay ny voalaza ary amin'ny apokalipsia fa voasoratra ny an-danitra ny anarantsika voasoratra ho amin'ny boky ny fiainana zay rehetra nandray azy dia nomeny ho tonga zanak'Andriamanitra ho tonga zanak'Andriamanitra le hoe zanak'Andriamanitra nge zao tena fahadisoa-kevitra ary andao aloha amboarina mihitsy fa tsy ny olona miangonao am-piangonana rehetra ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra fa le izy misy hoe ho tonga zanak'Andriamanitra zay rehetra nandray azy dia nomeny ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany on devient fils de Dieu fa tsy hoe on est d'office fils de Dieu ina dikan'izany lasa zanak'Andriamanitra ianao fa tsy hoe rehefa teraka eto ambony tany ianao dia zanak'Andriamanitra avy hatrany tsy izay mihitsy satria teraka tao anatin'ny ota isika vokatry ny hoe dadabe Adama sy bebe Eva nanondrana tsisy resaka hoe za tompoko tsy te ho isan'ny taranaka Adama sy Eva fa za mba hamorona vaovao lizy tsy misy an'izay fa ny fiainana olona ianao zany dikany hoe olona ianao Romanina 7 miatra tsy nisy ninina tsara ny anatinao na kely aza ary mila ateraka indray recréer no ny tenin'Andriamanitra recréation averina foronina tsy hoe amboamboarina averina foronina zay ny nataon'Andriamanitra antsika tsirairay zay nandray an' Jesosy raha mbola tsy nandray am' Jesosy ianao raiso izy androany ekeo izy hoe ao Jesosy za so dia isany ho tenenina ohatry n'io amin'ny Matteo io tsy misy akamatatra io raha afako dia eritreritra hoe asa moa zay olazain'ny tompo tsy hay mihitsy fa dia miezaka eto raha mbola zay ny valy teniteneninao manontany ianao zany hoe azonao antoka ve fa any an-danitra ianao azonao antoka ve fa voasoratra ny an-danitra ny anaranao raha eto ianao dia mbola miteny hoe le izy moa tiana tsy fantatra mihitsy fa dia manantena fa voasoratra any asa loatra raha izay ny valiteninao dia tena ozy aminao hoe tena mety tsy voasoratra mihitsy zany zay misy antoka ho ny bokin'ny Romanina miteny amintsika tsara ny fanamasina no miteny za miresaka aminao io zao manana antoka tanteraka fa any ny anarako tsy satria za tsara no ianao tsy izany mihitsy fa satria za nanaiky an' Jesosy nanaiky aho hoe Jesosy tsy mahavonjy tena fa avonjeo dia mifanan'Andriamanitra miara milaza mifanahako fa voavonjy zanak'Andriamanitra miteny afaka rehefa misy zavatra mahazo ahy dia miantso hoe Aba
dada raha io vonjeo aho mazava tsara raha avako ny tenin'Andriamanitra mamaritra fa tena tsisy dikany zavatra faranteneniko anao Matthieu 7 ihany miteny ianao hoe reo avanao reo mbola mamadika etsetra fa mpivavaka ry zareo mety mbola tsy tena farany aloha kay mbola misy zavatra resahana kely ahoana zany Matthieu 7 aloha manambara amintsika tsara zao ny tenin'Andriamanitra io tsy misy akamatatra be io tsy misy hoe asa tsy andasy aloha manjary lasa miteny anaran'olona fa zao le Matthieu 7 anjeny 9:10 ny voany no ahafantaranareo azy manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na aviavy amin'ny songosongo toy izany ny azo tsara rehetra dia mamovoa tsara fa ny azo ratsy rehetra dia mamovoa ratsy ny azo tsara tsy mety mamovoa ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovoa tsara ny azo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia hokapaina ka tsy peny anaty afo ka dia ny voany ahafantaranareo azy ny voany ahafantarana ny azo tsara tsy mamovoa ratsy be da be ny kristianina tsy kristianina fa mody kristianina mety tsy voatery hoe mety tsara velatsy izy le hoe mety tsara velatsy mantsy tena hoe maka mamboatra ny zavatra ivelany izy mba hanaronana ny ratsy ataony fa misy olona mety tsy tonga amin'izay mety tsara velatsy izy akory fa tena noho tsy fahalalany mihitsy dia izy ka mieritreritra ny tena no kristianina nefa tena tsy izy mihitsy dia iraina ny tompo fahafaka namaky an'ilay Matthieu 7:1 nanomboka teo tsika nahita tsara hoe talohan'ny fotoana dia efa namiteny an'Jesosy hoe isy olo loatra zany ange amin'ny farany iteny hoe za efa nanao an'izao nefa tsy fantatro akory izy fantatro zany izay teny izay raiso ny tandrify anao mety misy olona mihitsy mieritreritra izy hoe azo tsara aikay mieritreritra be zany izy hoe rehefa voany zavatra dia mety ianao zany ohatra tena te ioty tsara maso ianao nefa voanjobory ny eo an-tananao dia eritreretinao ve rehefa voany zavatra dia mety foana ndao atao hoe tsy voanjobory fa ndao mba atao hoe samba miboribory petit pois zany ny any an-tananao dia ozy ianao hoe tompo io ty iova voanjobory atsofoko atao anaty tany ato ty fa aoka re mba hivadika voanjobory ho azy lazaiko anao fa tsy mivadika voanjobory iny hainy tompony mamadika an'iny ho voanjobory fa tsy manao an'izay satria tsy zay tsy manao an'izay izy efa ao anatin'le petit pois ma petit pois azy tsy mahavoaka tsy misy an'le vokatry ny fanahy ty anatsika raha misy olona mbola tsy manana an'le vokatry ny fanahy jerena ohatra miodikodina ihany amin'ny fahazarany ratsy be ny fiainany miodikodina ohatrany tsy mety tafavoaka mihitsy fa ohatrany miezaky ny hotian'Andriamanitra ohatrany tsy mety ihany zao ravako alohan'ny ampitana 2:22 mipetra tsara aloha petra tsara dia ahoana dinio efa nandray ny voan'Andriamanitra ve ianao Jaona 1:7 izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota tsy mahay manota ny voany no ao anatiny voan'Andriamanitra zany ny graine n'Andriamanitra le mahandriamanitra anazy mihitsy iny no ao everiko fa be da be ny olona mameno fiangonana feno ery ilay fiangonana na inona fandehan'izay Covid dia gaga ianao tsy maninona akory fa feno fiangonana rehefa krismasy ny andro fa ndao hitory amin'ireny olona ireny fa be dia be ny tsy manana an' Jesosy ny voany ahafantarana ny azo dia miteny izy hoe karaha ohatra ka raha ny olona efa tiana resy lahatra amin'ny filazantsara lazaiko anao fa miasa ao anatin'ny fanahiny fa tsy tia madika zany tsony izy tena tsy misy fanahy masina mahazo aina
mety hoe volandray an' Jesosy izy tamin'ity de mety volana juillet mihitsy izy nandray an' Jesosy 2 juillet ohatra 10 juillet raikitra ny famadihana mety mbola nandeha famadihana izy afy zay sary zay satria mety mbola ao anatin'ny tsy fahalalana izy fa rehefa ny fanahy masina no avelanao le voan'Andriamanitra melehibe ao tsy mahazo aina zay nge le izy tsy hoe tsy manota tsontsontsontsontsontsika fa tsy mahazo aina rehefa ao anaty io tena mizahatra tsy mety mihitsy fa any anatin'ny fiovam-pony mila dinihana raha ohatra ka misy kristianina nefa milomano tanteraka ao anaty fijangajangana de tsy taitra kory izy fa ny olona miteny azy indray no iadiavany raha izay le sary ivereny torinan' Jesosy izy fa tena le Jesosy mihitsy tsy niraisiny tena any mifototra mihitsy zany ny diso misy pastera mbola ohatr'izany pastera na fiangonana dehibe tsy tenentsika hoe aiza fa samy malala daholo misy katekista mbola ohatr'izany tsy midika ny izany raha afako tsy midika ny lohateny-javatra rehetra ho tenenina aminao fa ianao dia voasoratra ny an-danitra ny anaranao fa ianao dia efa hazo tsara tsy manome lohateny na hazo tsara akory ny lohateny be da be raisitsika eto amin'ny fiainana fa iny ara mampieritreritra antsika tsara fa mbola misy pastera nge milomano anatina fijangajangana dia ny fiangonana rehetra tsy samy teny satria pastera raha voatenenina dia manangam-bozina raha ohatr'izay le fomba le izy za tena tsy mandà mihitsy tsika possible tena mety isy kristianina latsaka ao anaty fijangajangana mety amam-bola na amatona mety mbola tafalatsaka ao fa tsy mahazo aina izy tsy mahazo aina izy ary mety ho anarina izy fa raha tsy mety anarina le kristianina nefa latsaka ao tenenin'ny Paoly tsara ny Korintiana 1:5 misy problème zany tsy izy zany tsy mbola ny tompo izy mbola mila torina ny filazantsara tsy mila ampiorenina ary tsy mila mampiorina andoranga atao tena diovina mihitsy ny fiainana fa mizatra tsy mety fa manjary diso ny fandehan'le fanjakan'Andriamanitra tsika dia andao hazava tsara ny resaka safady zavatra farany sisa resantsika resaka sary vongana ianao dia averintsika tsara tiraraty alefa le tenin'Andriamanitra dia maniry any anatin'izay fo tia mandray azy fa tenin'Andriamanitra ny resahana tena mahasarotiny an'Andriamanitra ny tsy anaovantsika sarin-javatra voasikotra ao vakina Deutéronomie 4 ny vakitsika anjiny 5:10 manomboka mamaky aminao tandremo tsara ny fanahinareo fa tsy nahita endrika akory nareo tamin'ny andro izay nitenenan Jehovah taminareo tao amin'ny afo tany Horeba tsy nahita endrika Andriamanitra le olona tsy naseho an'Andriamanitra ohatry ny ahoana ny tarehany satria Andriamanitra raha teo nke tsy misy hoe tare fanangy Andriamanitra naka endrika olona izy tao amin'ny Jesosy tsy fantatro na iny pôzy na Jesosy atao sary isan-karazany iny foana tsy haiko na iny le pôzy fa pôzy fotsiny iny raisina fa fanangy Andriamanitra fanahy Andriamanitra enonao ny anjiny 9:12 fandrao manao ratsy nareo ka manao sarin-javatra voasikotra ho anareo araka ny endri-javatra na inona dia sarin-dehilahy sarin-behivavy le izy voasoratra mainty sy fotsy atao anatin'ity baiboly ity tsy afaka hoe gomina zay ny ato fandrao manao ratsy nareo fa eo anatrehan'Andriamanitra fanao ratsy zany manao sarin-javatra voasikotra sarin-dehilahy sarin-behivavy sarim-borona mananelatra manidininy any abakabaka sarim-biby mandadina mikisaka amin'ny tany sarina zandrano balaina sy ny sisa rehetra ity any amin'ny rano ambanin'ny tany any ndrao raha miandrandra ny lanitra ianao ka mahita masoandro sy volana ary kitana dia izay rehetra eo amin'ny lanitra dia ho voataony ianao hiakohaka eo anatrehany sy hanompo azy
izay nataony Jehovahandriamanitra ho anjarany firenena rehetra ambanin'ny lanitra. Fa nareo olona miavaka nareo, nalainy Jehova ho azy. Tsy fantatro hoe inona raha mbola anambarana. Tsy haiko loatra zany inona ny anamarinana zavatra fanaovan-javatra voasikotra ohatr'izany. Fa ny ten'Andriamanitra tena miteny amintsika hoe tandremo re. Tena mety mbola mivavaka ao anatina fiangonana misy an'izay ianao. Sa te aprisika anao hoe mijoro amin'ny mazava. Aza miankohaka amin'ny sarin-javatra voasikotra ianao. Tena mifona re amin'ny teny antsika rehetra an'izany. Ndreo dia mbola asera zany le sampy kely be da be nataony zanak'Israely anaovana anolorana didikazo manitra izay tokony ho an'Andriamanitra dia atao fantatra moa eran'ny vazatany kelyn'ny Israely dia nasiany asera statue kely zany dia eo izy manosotra zava-manitra eo. Tena azafady re manino marina fa ndreo dia zavatra isan'ny mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny firenentsika zany. Ndreo re dia mbola isan'ny mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Andao zay tonga saina zay maray le fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia hijorontsika. Tsy hoe hialitsika fa hijorontsika dia hanambara ampitiavana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra fanahy ary mitady olona hivavaka amin'ny amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tainy Tompo. Raisika angatsika manaraka le. Tainy Tompo ianao raha avako. Pasany Krismasy ianareo menakavitely. Tsika rehetra ary tainy Tompo koa nareo. Angatapavaka sikisina fa isopitaly nivadiko taminakamisy voan'ny Covid. Angatapavaka ravoravo-tanana pavaka fa tena sekely hery be mangataka aminao zay testa dia mbola tsy ataony zareo hatramin'izao fa dia rehefa nifotony zany ya zay le sina fa dia mangatapavaka eto Antananarivo moa nareo Arivo zay eny amin'ny village voisine Dawary Dawary hoetsika amin'ny Jesosy. Mampahery anareo rehetra mihitsy ao anatin'izay. Mampahery atsika rehetra. Jesosy rangahy tsy manary atsika. Fatany zavatra rehetra. Ao anatin'ny sehatra ny fitsaboana moa za dia tena manindrona be any anatin'ny fo mihitsy ny mieritreritra an'izay hoe mety misy zavatra tena azo atao betsaka ange fa mety mbola tsy atao. Malahelo ny fo miaino. Aleo teninina eto amin'ny onjam-peo eto fa misy zavatra tsy normaly, misy zavatra tsy mety. Hoantsika mpiasa ny fahasalamana izay maheno hoe ndao hoentsika eo amin'ny tompo izay anjarantsika. Tao anatin'ny sermona ataontsika, tao anatin'ny fianianana, indrindra raha mpitsabontsika. Tsy fantatro loatra amin'ny mpitsabo mpanampy ve manana fianianana tao izy. Fa isika mpitsabo manokana manana fianianana tao. Anao ny zavatra rehetra azontsika tao. Iarovana, miaina. Andao re, indrindra raha kristianintsika. Vao maika atsoiny tompontsika hoe manao ny zavatra rehetra ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Mbola vao tsy ela ange misy mpiara-miasa akaiky maty eny amin'ny toera hôpitaly tahaka an'izany. Tasy aloha fa tsy mety mikroako rehefa mahery fo rehefa miteny hoe ireo tsy manam-bola, mbola tsy manam-bola hono izy dia tsy karakaraina. Tsy haiko loatra moa zany zao fanjakana malala le fandehany hoe tsy haiko moa zany zao hoe rehefa manao scanner zany zao dia samy mandony azy indray. Izay ngambany tsy fantatro loatra.
fa zay aloha zany zao ny film miaingeny amin'ny any amin'ny toeram-pitsaboana any satria mandeha ny antso hoe tsy manam-bola averiko fa hoe rehefa tsy fitsaboana ny Covid dia raisin'ny fanjakana tanana. Zay moa zany ny eritreretako azy fa ngamba mety diso fa malahelo loatra ny fo. Ary raha isika mpitsabo re ndao zay azontsika atao angady ataontsika indrindra rehefa kristianintsika. Andao tsy resakitsika hoe mitondra inona ho amo zany, makaizany any am-paosiko zany, mitondra zato sa mitondra ray alina ho zany matsy tafavoaka ny firenetsika resa-bola foana ny mandeha, tsy ny aina ny voaloha fa ny vola. Tompo ratsy fanangy ny vola raha avaka hoe tompo ratsy fanany vola. Amidiny vola io ianao fa lazaiko anao tsara, tsy hoe amidiny ahoana moa fa dia ataony mihodinkodina tsara. Tsy manaiky an'izay tsika. Tampahery manokana ny marary rehetra. Mampahery anareo hoe hitan'Andriamanitra le tranga. Mampahery anareo hoe Andriamanitra mifeny aina. Ary io Andriamanitra tsika io. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Andao hivavaka ho andreo marary ny Covid rehetra, na ny amin'ny hôpitaly na ny trano. Naiza. Tena azoko loatra rahavavy tahaka ny miravoravo tanana tokoa. Indrindra miorina ngeny ototo vao miresaka hoe Covid ny sasany efa tsy dia miorina loatra fa efa ny ohatran'ny zatra angamba izy fa izao hoe azony tompo le vesatra agny. Dokotera Jesosy atsika disponible foana, io foana izy. Tsy ohatran'le dokotera hafa terainany tompo fa misy dokotera mitovy amin'ny Jesosy betsaka koa any. Fa zao hoe tsika mbavaka ireo mpitsabo sy ny mpanampy azy ireo dia hivavaka ho an'ireo marary. Mifavaka ho an'io vadinao io tsika. Manasitrana an'io vadinao io ny tompo. Manasitrana an'ireo marary rehetra ireo totra reraka be. Ny anaran'i Jesosy ny anoina tsika. Ery fisokafany io avokavoka io. Tsisy tsy hain'ny tompontsika atao, tsy niova ny tompontsika. Sao miasa fanasitranana Jesosy. Mahireza raha avako mila fantatritsika ihany koa nefa aloha. Mety izay koa no mety isany. Fa ny approche ny fanjakana amin'izao fotoana izao satria tena miparitaka be ny Covid dia ny approche syndromique. Ny fomba fiady zany dia ao anatiny hoe vao misy tranga toy ny gripa, kokoaka marary tena vovoan'ny sery, mety hatramin'ny marary kibo valaka be, manavinavy, mafana hoditra, dia efa avy dia tsaboina toy ny aretina Covid. Mba ampiena le riska ao anatiny. Izay nzikany hoe approche syndromique. Ny tegnenao hoe mbola tsy natao test, jerijereny fotsiny mino matoky anareo rery mpiara-miasa amin'ny fahasalamana fa tsisy an'izany mijerijery fotsiny zany fa mino fefa nanomboka traitement-tsika dia sao koa tsy esora ngatsy mijerijery fotsiny ianao zany miasa ny tompontsika tahaky ninona ny azidro hain'ny Jesosy io atao zany azidro zany le fanafodina Covid fotsiny zany fa sao dia eritreretinao hoe isaky ny azidro misy inona dia to dia hoe Covid indraindray tsika mantsy voan'ny tsy maintsy hoe zay le izy fa ny tiako ambara aminao hain'ny Jesosy angeny mampiditra zavatra tahaka an'izany ao anaty vatantsika amin'ny fomba tsy takatra ny saintsika raha zay ny ilain'ny vatantsika zao hoe tenin'Andriamanitra ny amin'ny Luka toko voalohany rehefa nanambara ny fiavian'i Jesosy io tsy misy tsy hain'Andriamanitra tao. Rien n'est impossible à Dieu. Tsy misy tsy hain'Andriamanitra tao. Matoky azy re tsara ny tompontsika. Sika ndray antsika manaraka re. Allô. Nata kina. Ngamba ndaty anao. Yeto nata foto telefona tenana.
finaritra rahako mba saika mba metraka olana metaka ilaza olana ndao ary hoe manana raha vavy zay ho zakony dia le vadiny zany misotro toaka foanany dia sady mifoka sigara be dia misy fotoana zany izy narary vavony be tao dia mitenen'le vadiny zany izy hoe ajan'olo le toaka sigara dia tamin'iny zany tsy nanina dia rehefa sikana izy avy eo dia ohatra ny nanao vagensa zany izy dia verina sotro dia avy eo rehefa niteny zany le zandriko dia vonoiny tao zany le zandriko dia ozy izy dia noroasiny andana mandeha fa tsisy lalao ato an-trano dia manao ohatran'izany foana zany izy dia miteneny zany le zandriko hoe ianao manao sipa dia saika mba hangataka vahaolana zany momba an'izay ndao ary sada tompoko tainy tompo ary fahaolana voalohany aloha tena mila an'izay so ilay olona tena maharary re olona ny saingy olona rehefa tsy manana an'izay so mijaly izy mahavariana moa ilay hoe nanao vengeance izy na malifaty izy tena hoe mijaly izy mpijaliany devoly tapenany devoly tsy hoe tapenany mahita zavatra inge izy fa le zavatra diso hitany tahaka ny hoe zavatra ratsy zany mihitsy le teneniko anao hoe raha vao mbola tsy tafiditra ao anatin'ny olona anankiray le voan'Andriamanitra dia eritreretiny hoe tena anitra mitondra fahafatesana ao anazy ny fisianao hoe ohatra hoe tsy mety mihitsy ianao le miteny aminy hoe aza manao an'izao ianao tena fitiavana azy anefa ny ane satria zange raha miteny olona misotro toaka anankiray miteny hoe aza misotro an'io tsy zange ny harary amin'le toaka tsy zany no simba an'le toaka dia tsy zany no rapitso maraina dorororo be saiko tsy mandeha amin'izay loniny tsy za fa le olona fitiavana anazy le hitenenana indraindraiky aloha misy fotoana mety tsy hoe fitiavana azy fa mety ny tenako koa fa leo be an'le izy ohatra ny tenako dia miteny foana fa amin'ny ankapobeny fitiavana ho an'le olona ny hitenenana fa zay takona ny devoly dia aza taitaitra mihitsy tsika re olona tsika rehefa mbola miara-miaina amin'ny olona tahaka an'izay aza gaga hoy le petera voalohany 4:10 iny aza gaga amin'le olona manao ohatran'izay satria ny devoliny mbola tena hoe sovaliany devoly arabaky teny makatsy amin'ny akavia dia ndao ary atsy amin'ny akavanana dia ndao ary fa ny lalana mitondra amin'io rehetra io dia lalana mitondra amin'ny fahafatesana avokoa fahafatesana mira amin'ny fiainana tsy misy fiainana dia ampahery an'le zandrinao mampahery azy aloha ao anatiny io hoe azagaga ao anatiny ary indrindra ndao entinao amin'izay so tsy fantatra hoe le zandrinao fa efa manana ny tompo fa ny fototra ny vahaolana fototra izay no mila imasoana ao anatin'ny vavaka faharetam-bavaka atao aminy dia ny fiovam-po tsy ny fiova-toetra zany toetra zany manaraka zany rehefa miova ny fon'le olona fa indikan'ilay miova fo le fototra amin'le olona mihitsy no mila ambolena n'Andriamanitra ao anatiny mila an'izay so zay olona izay vavaka atao aminy zany dia raha efa enina ohatrany dia averiko ho atsika rehetra izay manana olona ohatran'izay izy ao an-tranony ndao aharitra amin'izao vanim-potoanana ohatra mety fialan-tsasatra kely sy ny sisa zao misy film tena orona tsara mihetsika tiako jerenao tsara misy an'le Jésus l'enquête iny tantara marina tany ampitan-dranomasina tany zany tantara tsy voaela akory le tantarany sio mihitsy fa natao film mihitsy ilay izy dia ao anatin'io Jésus l'enquête io misy an'le ramatoa nivavaka ho an'ny vadiny tsy mino an'Andriamanitra le vadiny ary tena nanenjika azy fatratra vokatra zany dia tiako be loatra tsy hoe loatra mantsy ratsy foana tiako be le tantara mampiorina ny finoko be ny mivavaka le Ezekiel 9:30 iny satria izay nivavaka le ramatoa tantara marina ho zany roa taona angarangidina le ramatoa nivavaka mety ny ianao miteny hoe tiana nena efa 20 ampiana oatra ray le roa nivavaka ho an'ity rangaty mbola eo ihany indroa zay na eny tamin'ity herinandro ity an'izay hoe olona misotro toaka be zay dia maty le olona
tamin'ny 4 Desambra fotoana izay ankasitrahana antsika mpiaino rehetra izay tonga tany izay tonga tao Akasina ho an'izay taty Antananarivo tena nisy olana ara-teknika be le izy raha afaka fa tapaka foana ny jiro dia tsy afaka nalefa ny Facebook-tsika misaotra ny tompo ihany tsy hoe ihany misaotra ny tompo mihitsy amin'ny zavatra rehetra fa tovavy kely anankiray tena nampahery any ny fijoroana vavolombelona tovavy mbola mpianatra médecine izay nijoro vavolombelona fa ny dadany mamitoka lava mamy be foana maty tsy tahaka n'le niantso teo aloha teo fa maty mety ohatriny tahaka ny mbola tsy tao anatin'ny fiovana le dadany tsy hitany hoe niova fa maty tamin'ny fotoana talohany fanadinany mihitsy dia nijaran'izay izy nampahirezan'le namany azy tao anatiny dia izy mieritreritra hoe dia maty ohatriny hoe tsy namaly vavaka ve ny tompo fa maty tsy voavonjy izy tompo tena ny tompo mahita ary tsy misy raraka tahan'izany ny vavaka ataontsika fa ndao aharitra any zany tena fototra dia inona le zay kelaina amin'ny 7 ny foto-bavakantsika Andriamanitra mantsy ny manao ny fanahiny ao anatin'ny olona io manome manala an'le fo vatony dia manolo an'le fo no fo vaovao raha tsy fo vaovao tsy mahay manompo an'Andriamanitra tsy mahay makafy an'izany hoe andao sitrapon'Andriamanitra fa raha vao mbola fo le fo taloha le fo nofo le nofo lazaintsika le amara nofo le fo mandehara nofo zany dia io tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra io no romanina toko 5:15 zay olaraka ny nofo tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra miteny ianao hoe le rangahavadin'le zandrinao teneniny indray le zandrinao hoe manao sipa zay zavatra milazontsika tsara mihitsy hoe ny olona tahaka ny heviny ao am-pony ihany ny toetrany zay le tenin'Andriamanitra ny amin'ny ohabolany iny ny zavatra tiako ambara aminao dia ity hoe arakaraky ny zavatra mameno ny sainy ny solomaso koa avy eo hijerevany manodidina ny olona rehefa feno vola zao ny lohany mieritreritra vola foana izy tia vola ahoana ny hafana mahazo vola dia rehefa mijery olona izy manodidina ohatra zany zao hoe samy dekona eo fa misy dekona anankiray feno vola be any anaty lohany any ahoana ny hafana mahazo vola mahoana ny mafana mahazo vola dia rehefa manodidina anazy izy mijery an'le miara manompo rehetra eo dia mijery an'le ray izy dia mieritreritra izy io fa mety manisa vola eo zao le anankiray toto izy dia mieritreritra hoe io zao fa alaina any am-paosiny vola io le zavatra any anatin'ny sainy izay mety ataony mety tsy ataony fa efa forony ao anaty sainy ao satria mandeha be io sainy io mandeha fa indrindra moa rehefa ataony le izy dia tahaka n'ireny hoe fitaratra dia lasa misy tandindony le any anatiny lazainy fataon'le ray ny olona rehefa manao sipa be ataontsika hoe vadin'olona io zany misy vady anankiray lehilahy anankiray manao sipa be izy feno an'izay ny lohany tonga any an-trano izy dia matahotra izy ho hitany vadiny le izy feno an'izay ny lohany rehefa mijery an'le vadiny izy dia mieritreritra izy hoe le vadiny manao ohatran' izay koa mety tsy faneniny akory mieritreritra an'izay fa tena vokatry le lasa solomasony mihitsy no lasa solomasona fitsangatsangana ny ijereny azy ka mijery an'ry olona ry izy dia eritreretiny hoe mpitsangatsanga iny mijery an'ry olona ry izy dia eritreretiny hoe mpangala-bola oatra azy io mijery an'ry olona ry izy dia le zavatra afeniny any amin'ny fiainany any dia ataony tandindony ery amin'ry olona ry mampalahelo fa tsara ho fantatritsika zany tsy hamparary fo atsika sao aza marary fo amin'izany sany tenin'Andriamanitra mihitsy hoe ndao hifaly aritsika raha enjehana noho ny fahorian'ny zavatra ataotsika hifaly noho ny amin'izany mihitsy aritsika sambatry nareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy fa ny fanahany voninahitra dia ny fanan'Andriamanitra mipetraka ao aminareo
toy izany ny teny iny a faoka tsisy eo aminareo ijaly satria mpamono olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpirarany an'olona fa raha misy mijaly satria kristiana dia oka tsy homenatra faoka kalazan'Andriamanitra amin'izany anaran'izany. Mampahery antsika senao zany le mahery ao anaty aloha tena zava-dehibe mihitsy. Inona zavatra toromarika tsy hoe toromarika taridalana zany ho an'ny zandrinao a vavaka aloha vavaka ho amin'ny famonjena ny olona io mihitsy tena ifanena amin' Jesosy izy a. Ny faharoa any anatinao any a hoentsika amin'ny tompo mba ho mafitoto tsy andairan'le fampijaliana ataon'ny fahavalo tandremo disoady a tsy le vady mamy lava nge ny fahavalo hoe fa le de voly te hamotika ny tokantranonareo eo ampanompoteana ny fitokantranonareo fa eo ampamotehana anao koa le de voly ny fahavalo raiso ny midira ao anatin'ny ady a de raiso ny fiadiana de miadiny ady tsara. Zavatra tenenina manaraka ihany koa hoe mety misy fotoana tena mila misitaka kely raha misy fotoana ilaina mandeha amin'ny fanahy fahendrena anatin'izany a tsy ny fahendrendra olombelona fa manontany ny tompo tsara mihitsy hoe aizara ahoana ny atao. Raikitra izay resaka mamono mandroaka tenin'Andriamanitra miteny tsara ny amin'ny Korintiana 1:7 raha ny mpino mitady ala de avelao izy andeha izay le tenin'Andriamanitra fa ao anatin'io a tsy manatsotsotra n'le fiainana ka indraindray mantsy rehefa miteny ohatr'izany de tonga de ay andeha zany tandremo mandinika tsara eo anatrehan'ny tompo aloha le hitenenako anao an'izany mba tsy andeha le fanahana fanany lohatena samihafa indray any amelezany devoly anao a fa hoeto amin'ny fanahy fahendrena tsara le hoe misitaka tsy hoe eoko ny tranonao fa le fanahy manana saina mieritreritra hoe tompo a za hiady ho amin'ny famonjena ny fanahiny io za hiady ho amin'ny aty anatiko aty mba hanana fahadiovampo a tena adygoavana nge zany manoloana ny mampaharikiriko an'le fiainana iainana isan'andro fa zao raha ianao ny miady rery amin'izany dia tsy vitanao mihitsy fa sofa eo ny tompo dia avelao ny tompo hanampy anao a maka ao amin'ny tompo an'le famelan-keloka fa ilaina atao isan'andro zay dia mahareta amin'ny fivavahana mifalia amin'ny fanantenana dia andao hiaritra amin'ny fahorentsika. No mbola raisitsika kely aloha ty antso farany ty dia ataontsika hoe farany ty ary miaraba amin'ny anaran'i Jesosy ary Vera any Ekady fotsy ento naiky angataka vavaka teninaiky antany torohevitra eny fanazavana zay vady atao trano nanomboka omalina rarako raisina hoe Covid le izy amin'ny symptôme rehetrarehetra zay mitranga dia somary maly zany narary be tena tsy tafahetsika maraina dia tsy afaka nanantona dokotera fa ny hariva vao afaka nandeha kely dia le izy lasa vao may marary be mihitsy ny alina dia nazao ary mbola marary be ohatra izay le misy le velezina be reny any amin'ny lamosina ray manontolo dia le izy raha fandraisako anazy ohatra ny hoe eo aloha le fampitodian'ny tompo ikitian'ny tompo anahy foana zany le izy fa netim-boan'le aretina ny vadiko nanomboka le izy voalohany nandeha mariage zay tamin'ny lahady dia tratry ny orana be dia mivoaka le hotely tao Ivato dia tonga dia nangovotra be izy dia nanomboka teo le izy dia nikarakara anazy nandritry ny alina dia maraina narazy dia tamin'ile mariage rehefa le misakafo dia misy divay teo mbola tabatra dia zany efa tsy misotro divay fa rehefa ohatra ny hoe rehefa sakafo mazevatra zany vao misotro le izy kely dia
misotro kely aliza nefa lizy mahery be koa ny taux d'alcool atao anatiny zara fa tena hoe amin'ny sotro kely fotsiny sotro kely zany sotroko ilay izy dia nitao anatin'ny saiko avy eo no nitsangana dia lohaloko tsy mazaka manko dia na malemilemy be ny lohaloko dia za mieritreritra hoe mila atao mikorinaingana ilay izy dia nisy an'ilay izy mandeha dia lasa nitsangana ako dia nandiny araka tamin'ny olona dia tsy mety ve zay le hoe manina aloha le tsy mety le hoe hitazoko tiana le misy le hoe misy hira ataoko hoe hira zao toy zao e zay malaza azy dia nitsangana ako nao anatin'ny saiko zany hoe manintsana le taux d'alcool atao anatiko zany ikorinaingana dia zao moa ny olona nyteny misotrorany be aingana ozy izy ny olona dia za nandray an'io rehefa narary za maraina dia fona sy nandohalika ako dia fona tamin'ny tompo hoe mety iny zany mety ohatrany hoe kapoka Andriamanitra zany hoe tsy azo atao ve zay ny tiako antaniny ndahoara fa resatsika dia mba hoentina mbavaka hoe zay mivady marary fa tokony anatona dokotera ohatra hoe tokony akany any ako any amin'ny zokotiana zany fa zao mbola malemilemy be dia na ny olona hitondrana mivady koa marary malemilemy koa dia tsy afaka mandefa misy torohevitra hafa tsy na tokony antaniko akoatran'ilay covid satria lasa mitarika zavatra hafa marary aty anatiko koa zany le izy eny miantso rehefa malalaka zokotiana dia maka rendez-vous fa zay tiako antanina hoe tsy mety ve zay zavatra nataoko zay fa efa mifonako teo anatrehan'Andriamanitra ndahoary fa resatsika ok tainy tompo ary merci zavatra fanamariana aloha eo ampiatrehana ny aretintsika marina fa manao approche syndromique ny fanjakana ndikany hoe rehefa misy soritra aretintsika dia omeny mpitsabo fanafody tsara ho foana aloha hoe fanafody pozina ndikany fanafody rehefa zoina ndikany tsy ampiasaina amin'izay eritreretintsika azy fotsiny tsy hoanareo ny antso teo tsy hoan'ny antso teo kory ny lazaiko an'izany satria izy efa nanatona dokotera mihitsy ihany fa tiako tehisarika ansaitsika hoe aleo manatona toeram-pitsaboana foana na dia somary fenofeno hatrany ary ny toeram-pitsaboana izay andehanana ankehitriny dia aleo manatona toeram-pitsaboana raha mbola misy zavatra tsy metimety dia aleo jerena tena mila zahana tsara jerena tsara enona hatramitratranao samy manana ny fomba hiatrehany an'ity ohatrany samy manana ny azy mihitsy misy olona zao mety ny resaka tension ny tena olany mampatonga anazy ela be tsy tafavoaka ao anatin'ilay izy dia tsy azo atsainy zany fa asiesefa na etsy foana ny mety inona paracetamol foana ny hoanina nefa lasa tsy voajery tsara dia mila zahana tsara mihitsy ny vatana manararoatra miteny amintsika ihany koa hoe raha tena misy fotoana hoe tsy tafa andeha toeram-pitsaboantsika raha eto Antananarivo manokana sy ny manodidina tsy lavitra be manana consultation manana ny service à domicile ny toeram-pitsaboantsika dia atsonao tsara fotsiny ny laharataribia atsika mety ampatsahivoko anao eo rehefa kelikely eo fa mbola tsy tadidiko tsenjery dia atsonao fa na misy na ny soin na ny resaka consultation kiné zany zavatra zany afaka atao à domicile daholo efa manana ekipa manokana ao amin'izay ny toeram-pitsaboantsika dia mahasoa zay hoe tsika mba afaka ny fanasitranana tanteraka ao anatiny ndao iresaka kely an'io resaka divay resaka mandia misy an'izao ten'Andriamanitra zao izay aloha ny ten'Andriamanitra tsaroko eto Koritiana voalohany toko 9 ny raisitsika Koritiana voalohany toko 9 anjeny 12 ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ary mahasoa avoko ny zavatra rehetra azoko atao nefa za tsy mety andevozon-javatra na inona izay teny voalohany izay aloha no zaraina voalohany hoe le fiainana ao anatin'ny fiainana kristianina mihitsy
tsy ao anatiny hoe ny fandraisako azy a. Zao tsara koa ny any amin'ny Korintiana voalohany toko 10:17 dia avy eo zaraiko le fandraisako azy. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa, ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Atambatra izay tenin'Andriamanitra izay zany dia ny fandraisako ny fiainana kristianina. Antitra anteriko aminao hoe ny fandraisako fa tsy voatery ny ena ny marina, fa ny maharesy lahatra ka ny andraisako azy amin'ny fiainako sy ny ataoko. Izay teneniko anao eto ny dia izay no ataoko. Ato anatin'ny saiko a tsy tery hitenenako hoe mpanakanto kristianina zany mihiry zany. Tsy tery ary tena fahasambarana iainako ato anatin'ny lohako ato mihitsy zany. Enona ny Romanina toko 9 manambara amintsika raha niara-maty manomboka amin'ny 9 raha niara-maty tamin'i Kristy tsika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty tsony izy, tsy manan-kery amin'ny tsony ny fahafatesana. Fa amin'ny hafatesana dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa amin'ny havelomany kosa dia velona ao an'Andriamanitra izy. Areo ka ho tahaka izany koa nareo, ka ny tenanareo dia ataovy hoe efa maty ny amin'ny ota fa velona ao an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza velona ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, anarahanareo ny filany, ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho amin'ny fiadiany tsy fahamarinana. Fa atoloro ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty ny efa velona, ary ny momba ny tenanareo fiadiany fahamarinana ao an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy manan-kery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna nareo, fa ambany fahasoavana. Ndrasony averimberina foana io teny io dia indraindray lasa mety ho diso fandray tsika indraindray. Sady mihitsy aloha taloha tena sahirana nandray an'io teny io hoe tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Dikan'izany hors la loi zany. Ohatrany hoe hors la loi, dikany hoe hors la loi zany ohatrany hoe inona ny lalàna teneninao na? Tsy rarahako zany. Tsy zany ny dikany hoe kristianina, tsy hors la loi. Fa io ny lalàna dia eo ambonin'ny lalàna ny fahasoavana. Ny lalàna miteny hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Ny fahasoavana eo ambonin'izay dia mahatonga na tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa tsy mahatsapa ny anatiko any hoe tsy mahazo manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa henoko aty anatiko aty hoe azoko atao ny zavatra rehetra, fa tsy mampandroso ahy io, matoa ny tenin'Andriamanitra dia tsy ataoko. Ny dikany ho ana manokana zany, za zao raha mandeha amin'ireny mariazy ireny tena tsy ahita mihitsy ianao. Raha ohatra misy afindrafindrao ilay izy mety anao afindrafindrao mety possible, iny tsisy tonony ny hira. Fa raha ohatra ka misy tonony io hira io, na misy fantatro izy ny mpampiran'ilay hira, ny hira angeny mampa-evangelika azy tsy le hira le mihira anazy no evangelika dia evangelika ny hira, fa tsy ny hira akory. Midikany za manokana raha mandeha mariazy za tena mandihy be mihitsy, za tena olona tena tia mandihy rehefa mazava fa hira hiderana ny Andriamanitra ilay izy, rehefa mazava fa hira fiderana n'Andriamanitra. Manana an'izay safidy izay manokana, izay no maharesy lahatra. Izay no raha teo moa amina toerana mpitarika amin'ny fiainako dia manome ny ohatra ho an'ny hafa, dia tena tsy tery mihitsy ao anatiny. Taloha tena tery hoe tsy mahazo mananona zao, tsy mahazo manao an'izao. Fa tsy ambany lalàna, tsy any amin'ilay tsy mahazo ny resaka, fa any amin'ilay hoe te hanao an'ilay izy sa tsy te hanao.
le tosika manosika anao zavatra ingeny jeren'ny tompo hoe tena jeren'ny tompo io ianao zany zao miteny hoe bon ohatra ny navesabesatra le izy a jeren'ny tompo zay fa zao koa zay le tsy mora aleo tsy maika tsara ny olona tsika fa resendahatra le lazaiko anao zay fa raha misy olona eo raha ndeha atao hoe miara-mandeha mariazy zay de izy mety mpanompon'Andriamanitra tahaka fa izy mety mandihy be izy amina hira tsy tena hiran'izao tontolo zao za tena efa nianatra hoe za tsy mitsara azy am'izany manana faresendahatra ny any anatiny any izy ary manana ny konty omeny ny tompo koa izy satria ny fiainantsika rehetra ny misy kontiny anatrehan'ny tompo de samy hotsaraina am'izay ataontsika rehetra tsika amin'ny asa ataontsika rehetra fandao andinika ary raha ohatra ka mandihy amina hiran'izao tontolo zao mampandroso an'iza zany le fiainako mihitsy ange rehefa nandray an' Jesosy ny fiainako tsy ho anahy mantsy tsy ho anahy ny fiainako indrindra rehefa amina sehatra be olona ohatran'izany raha zarerany anatiny any anaty any aromako kely zarerany am'izay misy any tsisy mahita zay sy ny tompo ihany sy ataonay sy ny tompo any zay sy ny tompo fa za vao miditra fotsiny eo amina sehatra misy olona mihoatra anay eo na ray fotsiny any ara ny olona mihoatra anay eo tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana n'iny olona iny zay ny antom-pisiko ambassadeur an' Jesosy raha afako ny fahitako azy manokana tsy mampiseho ambassadeur tsara ny tompo raha ohatra ka mampiseho hoe za mandia ao anatin'ireny fotoan'ireny zay ny faresendahatra lasa tsy mampandroso an'iny olona iny ny fahitako azy zany de hoe za tsy anao tsy andihy mihitsy mieritreritra n'le olona mbola hitory filazantsara aminy de ampiseho aminazy hoe ohatrany ahoana ny standard ny fenitry ny lanitra ka raha za mifaly amin'ny fenitry zao tontolo zao de sarotra amiko ny apitany ny fenitry ny lanitra hanika na karamainy seary de tsy andihy raha ohatra ka zay fa ataovy tonga de irany rijarasolon indray be nge mandeha hoe zany voalohany atariako daholo mihitsy ny olona ndao hiderany tompo am'izany midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dia za tena tia mandihy ho an'i Jesosy za aloha tena fanina an' Jesosy tanteraka raiko piti amin'i Jesosy de feno an' Jesosy ny lohako ho an'i Jesosy ny avelomako ary zay le ten'Andriamanitra amin'ny Romana toko 5 maty ho an'i Jesosy tsika de revelontsika de velona ho an'Andriamanitra zay fahavelomana ho an'Andriamanitra zay no mibaiko amin'ny zavatra rehetrarehetra rehefa tsy mahazo aina ianao tam'le nisy an'izay zavatra zay zao lazay conseil afako efa voavelan'ny tompo iny voafafa soma tsara de miainga fiainana vaovao indray tsika de raina ny tompo amin'izany manasitrana anareo ny tompontsika angatabavaka ho an'nytokantrano zanako ny SMS avy antrantsika zao hoy le manoratra ato fa vao natao mariazy tamin'ny tapabolana teo izy hoe tsika amin'ny tompo zany ary manentana ny tanora kely mihitsy na zay vohanao mariazy na zay efa natao mariazy le mariazy tsy tanjona hiaviana amin'ny fiainana indraindray ohatrany hoe atotonao daholo ny hery ray manontolo de vita le mariazy tsisy kotony mihitsy le fiainana tao aoriana ny mariazy zany mihitsy ny teny devoly atongavantsika fa ngatsika anaiky an'izany tsy manaiky an'izany tsika raha fa ndao milomana tsara manaova fiofanana radalana tsara alohan'ny fiainam-panambadiana io fa le mila ianarana ny manambady mila ianarana de hoe tsika amin'ny tompo manentana ny mpivady kely rehetra na mpivady kely roa tokom-bolana tapabolana na mpivady kely 20 taona na mpivady kely efapolo taona mpivady kely hatrany tsy mety io tokantranon-tsika io raha vao tsy Kristy no ivo tsy mety io matadidy an'le tamin'ny nandidy gatô
indraindray iny dia ohatrany hoe bon mila atao ty ranga dia atao fa zao tsy raisina oatra izany fa iny mihitsy hoe Kristiny manapaka ny tokantranonay lazaiko anao fa soavana be iny teny iny ary iny ny fototra ny fiainam-panambadiana mahomby. Kristiny fototra samy mijery ny kristiany ny kristiany raha vehivavy miteny aminy hoe maneke ny vadiny se ty ny kristiany le lehilahy miteny hoe tiava ny vadiny se ho ase. Rehefa samy manao izay ataony tsy hoe samy hafa le Kristy fa ray le Kristy fa mirindra tsara ny zavatra rehetra rehefa mifantoka amin'ny Jesosy. Raha vao mifantoka amin'ny tenantsika eo tsika ndraisina fa vetivety eo dia miova nke io tsy mila miandry tapabolana io tsy mila miandry hafirina fa miova gaga ianao fotra ary to tsy mitovy amin'ny linanao sipa ary ty raharaha ty ary tsy mitovy lazaiko anao mihitsy satria tamin'iny ny fihetsepo ny tena nitazona ny fandehany fa rehefa vita le fanekeny eo amin'ny altara dia indraindray le fihetsepo ohatra ny tsy hitany nalehany nody niaraka tamin'ile olona farany nody tao amin'ny lanonana tsy fihetsepo ny fitiavana fa fanapahan-kevitra ity tahaka ny tiavan'i Jesosy, fanapahan-kevitra anaiky, fanapahan-kevitra mahereza tsara rery ravana rehetra ny tompo momba ny tokantrano vao. Mangatabavaka mba ho salama sy arizaka sedra ary ny tsy fahampianara-bola koa hoentina amin'ny tompo izany azaka sedra ndao hoentina amin'ny tompo tsy ianao no azakan'io nao nge tsy mahazaka an'io mihitsy andrasy loha amboarina tsara le izy le tolombavaka mihitsy ny amboarina tsara fa tsy ianao no mahazaka an'le izy satria tsy natao azaka an'le izy mihitsy ianao fa ianao natao aka n'le fahazakanao amin'i Jesosy izay ao anatinao. Ny sarany anatin'ny saiko izao dia le zazakely 2 taona dia asaina mitondra vary 5 kilao. Dia atao hoe 3 taona izany fa mba misaina kokoa le izy 3 taona mitondra vary 5 kilao. Tsy maintsy entiny avy any Ampitatafika any an-tranonay moa izany any Ampitatafika izay metsena dia any Avarabohatra izay mipetraka Itosy lalana 20-30 minitra izany andehanana tongotra. Dia eritrereto nge hoe misy zazakely 3 taona dia ampanaovina an'izany dia hoe bedy be tsy mahazo mihinan-kanina mandritra ny 2 andro raha ohatra ka tsy tonga ny any tanàna le vary 5 kilao. Eritreretinao ve Andriamanitra izany manao ohatr'izany amintsika re? Misy ray aman-dreny ve ianao amin'ny ray aman-dreny ianao dia eritreritra anao an'izany dia ianao indraindray mahita ny olana miseho amin'ny fiainanao io dia miteny mihitsy hoe nefa ohatr'izany mihitsy ny ataon'Andriamanitra efa fantany hoe tsy zakako hoe maty dadanay dia mbola nalainy ihany efa fantany hoe tsy zakako le tsy afaka fanadinana dia ataony. Tsy sadika ny Andriamanitra tsika tsy ratsy fanahy tsy taitaitra eo dia anao zavatra dia oy andrasy loha atao an'izao tampoko ty fiainan'ity olona ity tsy ohatr'izany tena Andriamanitra misaina sy endry tanteraka. Andriamanitra tena tianao io zavatra sehony aminao io le miteny hoe ao anatin'ny zakantsika io fa le azaka anazy nge tsy hoe ianao ny hitondra azy fa nalefa ny metsena le zanana le zanaka kely fa izy miaraka aminy dia trotrony le zanany azonao le zaza kely ndao tsika selahy etsena zany nataonao amin'le zanakao lahy kely etsentsika selandro any ndao etsena tomboavao tsika ary dia hoe tenenao ve metsena dia izy ny avelanao ndana tandremo tsy miveriny eto amiko eto miaraka amin'le entana fa ny dikan'izany nge hoentinao izy dia trotronao dia ianao no metsena dia miara-metsena nareo. Izay ny sarany an-tsaiko manambara fa omeny tompo fitsarana nge tsika io zavatra ampiainan'ny tompo antsika io
izy ao anatytsika ny any anaty ny sariny any anaty sarin'Andriamanitra hoe izy no hiatrika an'io fa tsy hoe inao fa ny olantsika sianao tsika ihany no miatrika an'le izy tsika sy ny herintsika ihany ny faharetatsika ihany ny ampiasaitsika ny eto tanatsika ihany isao kely ny ao anaty portefeuille anao tao fa tamin'ny vainina ndray vola zao efa tsisy tsony ao fa lasa dala mihitsy ny efa rany zany tedaviny devoly fa nga izany anaiky an'izany fa nga io ny mamelole nga vola le izy koa aloha mila tantanana tsara na izany na tsy zany indraindray tsika de tsika ihany no mirobaroba ao fa le vola tonga tokoa tamin'ny 20 de aizako hoe nakisoa 10 kilao ve ny vidinareo nefa nareo 10 mianaka de ahoana moa ny ampamety an'izany tsy mety nge zany ifonay amin'ny tompo mihitsy aloha raha nisy kibo-andriamanitra ohatr'izany tandremo sao de mbola ataotsika mivoa amin'ny taom-baovao indray zavatra ohatr'izany tsy zany fa inona ny tiako ambara aminao koa alay vao amin'i Jesosy ale izy alay vao amin'i Jesosy misy lava-patsakana anankiroa zany ao anatinao ao afaka ivoizana an'le izy na lava-patsakanao efa tadoritra ohatry ny fiainantsika eto Madagasikara zay ale zao mba bebe orana kely zay maly androany fako maly fa ritra mora ritra ny atsika sianao zay fa le lava-patsakana le an' Jesosy nataony tao tsy mety ritra ao maka lay voao tadidio foana zay amin'ny fotoana rehetra mihitsy fa hiatrika 2022 indray zao tsika sianao amin'ny fotoana rehetra raha ianao zay ny ohatran'ny sorisorena ianao zay ny ohatran'ny miasa saina ianao zay ny ohatran'ny feny tebiteby tadio fa ny ianao zay ny nakanao fa tsy neny tompo tadio fa maka ny sary tsy misy an'Andriamanitra ianao zay hanika lasa miodikodiny tena ataon'ny fiainana amin'ny sangotom-panina mihitsy any asa manaiko resin'ny fiainana zany ranga andao tsisy mpiaino resin'ny fiainana zany fa ngany Jesosy atsika malemy tsika tompony zao rehetra zao ny Jesosy atsika de mitrakary tanora ikasanambady de matahotra be nefa raha naheno amin'ireo namana efa manambady sarotra ny fanambadiana haife nga moa le fanambadiana ihany ny sarotra fa ny fiainana mihitsy fa azoko loatra sao ko jaona voalohany toko faefatra ny vakitsika jaona voalohany ihany toko faefatra anjiny fa 7 sy 12 ny vakina andiny fa 12 ihany de ampy atsika tsy manatahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra fa mampahory ny tahotra fa zay matahotra de tsy mbola tanteraka ny fitiavana diny fa 12 azoko be mihitsy hoe matahotra ianao nga ianao ihany zao ohatra misy olona zao any mety niaraka tamin'olona izy de mety indroa intelo na ataon'le olona ny dona tamin'ny poto foana ny fony titra be tsy te itian'izaniza matahotra vao miresaka fitiavana ka zany ihany zavatra be da be ampiasain'ny devoly fa io tahotra io io ny fitaovana anankiray voalohany mety tsy voalohany fa isan'ny tena lehibe ampiasain'ny devoly ampiozongozona ny finoantsika sianao afaka ambaratsika mazava hoe io tahotra io no loharanona fisalasalana samihafa de fahavalon'ny finoana zao ny teniny ten'Andriamanitra mampahory ny tahotra mila azontsika tsara aloha fa zany tahotra zany jereo tsara hoe aiza ny aviny mila fantatra tsara ny ady atrehana jerena tsara amin'le endriny fa tsy ety hoe tsy alaina ambolony fotsiny hoe de ataona fa de matahotra ny anambady fa jerena tsara hoe avaizy zany mampahory ny tahotra ny devoly ny ao ambadika zany ravako ary izany manaiko ho andevozony devoly eto tsika tsy isika mihitsy ok tsy ny devoly no mitady ny fiainantsika ho ampahoriana ary de mampiasa an'io tokoa izy
fanafodin'ny tahotra dia ambaran'Andriamanitra tsara. Fitiavana ny fanafodin'ny tahotra, tsy fitiavana zordira-pitiavana izao tontolo izao a. Teneniko ohatr'izay mihitsy aloha le fitiavana izao tontolo izao, le filana izay fitiavana izao tontolo izao teneniko izay a. Tsy hoe akory hoe rehefa misy olona miteny anao hoe je t'aime dia zordira-pitiavana ny anao izy tiana tandremana izay dia hiteny an'izany, fa tsy izay le zavatra teneniko anao fa mazana le eo amin'izao tontolo, ny fitiavana eo amin'izao tontolo izao rehefa tsisy Jesosy anatin'ny olona anankiray a, dia izay ny lazaina teneniko anao mihitsy hoe tsy tena fitiavana, filana fotsiny mandeha ohatra ny nga izy ty rangaha kely zanaky David ao amin'ny Samuela faharoa toko 7:10 ty iaminona maty mihitsy, tena tiany raha matota marana izany tiony izy ay zordira-pitiavana le filana zay ny lazaina fa hoe fitiavana fa tsy fitiavana zany. Fa inona teneniko anao hoe tsy izay karazam-pitiavana izay ny fanafodin'ny tahotra, fa io ambaran'ny Jaona voalohany io toko 4 Andriamanitra fitiavana no ambarany. Ny fahalalantsika tsara ny fitiavan'Andriamanitra, tsy le fitiavan'le olona, tsy ny fototra zany, tsy any amin'ny hoe zokitino ahoana ny ahalalana hoe tena tia be amin'itsy le olona ary tena tonga dia tsy le zordira karazany zordira fa amin'le tena izy. Hitanao, tsy any amin'le an'le olona ny resantsika, fa ny aminao sy Andriamanitra. Ny ahatonga anao afaka manana esprit de discernement fa manavaka tsara hoe ty le izy dia ty le tsisy. Rehefa tena ao amin'ny tafaray tsara amin'Andriamanitra ianao, fa fiainam-pitiavana nge, fifandraisam-pitiavana tediavin'ny Tompo amintsika sy ianao. Ny mahatonga antsika tsy atahotra ary sitrapon'Andriamanitra. Lazaiko anao fa mandeha ao anatina fahotana nge tsike rehefa matahotra, sao dia anao mieritreritra hoe andray zara ve tsy mampalahelo hoe matahotra, manota nge ny olona mandeha ao anaty tahotra ohatr'izany, manota nge tsika rehefa manay manota nge tsika amin'izany dia ahoana? Efa io ny vahaolana men'ny Tompo, ny fitiavany. Fahalalanao an'io Andriamanitra io no ahafahanao tsy matahotra. Ny fahalalana ny fitiavan'Andriamanitra ary tea ampirisika antsika rehetra any amin'ny hôpitaly rehetra any, misy hôpitaly misy Covid be any, matahotra fahafatesana enjana nge tena mampahory ny tahotra. Ary tea ampirisika hatrany antsika rehetra hoe resena ny tahotra, fa io tahotra io ny vao maika mahatonga ny défense ny hery fiarovan'ny vatanao tsy mandaitra mihitsy, mahatonga anao tsy ety aresy an'io aretiny io, mampahory ny tahotra. Fanalahidiny io tsy resaka manie-be sisy, tsara zany fanafody zany fa sady eritreretina hoe tsy tsara ilaina, fa aza ataonao any amin'izany ny tokonao, fitiavana ny tediavinao ao anatin'io, fitiavan'Andriamanitra zay. Fahalalanao tsara ny ataon'Andriamanitra taminao, iza moa io Andriamanitra io, izay ny mampiorina anao. Fitiavana marina mandroaka ny tahotra rehetra. Hitanao amin'ny fiainako izao tsy matahotra. Le izy tsy resaka hoe ny tiana rehefa mpanompon'Andriamanitra iny, tsy resaka zany fa resaka fahalalana tsara n'le Andriamanitra. Sara mbola otra faingo tsy fantatra kely be tabe isan-jatony amin'Andriamanitra ny fantatro momba azy, fa zay kely fantatro ankehitriny dia mampiorina hoe oay, tsisy mampisaraka amin'ny fitiavan'izany Jesosy zany. Sao ravako fiainam-panambadiana efa misy noman'ny Tompo any. Mety eza hiditra, tsy mora ny fiainam-panambadiana, fa zao no izy. Andriamanitra eo. Raha ianao rery ny hiatra ny iaina le fiainana afaka 5 taona, resy ianao tonga dia aza miditra akory, fa nga ianao rery. Ianao sy ny Tompo tena feno mahafinaritra be ary ny fiainam-panambadiana fa aventure, tena fiarahana amin'ny Jesosy misy tantara hafa mihitsy izay tsy mampitahotra,
fa mampientanentana hoe inona indray Jesosy no ataonao amin'ity andro ity. Na ny resaka fiainana, le fiainana manao tsokonina ngezabe ngeny dikany hoe manambady ohatr'izany. Isany dikany. Ianao ve tia manao an'izany taloha za tia be manao tsokonina kely. Fa tsokonina ngezabe zany manao le fiainam-panambadiana fa miaraka amin'ilay parena, miaraka amin'ilay andriana ny fiadanana. Tsisy atahorana amin'izay fotoan'izay. Tsisy atahorana satria ahoana? Ny tanany mahery no mitantana. Ny tanany mahery no miaro aho. Ary any amin'ny Deutéronomie 3:17 raha misy menjera ary izay mivady mbola ny tanany mahery koa no mitaty anay. Kin'izany tsisy atahorana. Zao fotsiny mitoera tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Arao amin'ny atsipiriany mampianatra anao ny lalaka lehanao io Andriamanitra io. Tsy mampanao zavatra anao izy tsy fantatra koa hoe inona ary le ampanaoviny. Teneniny anao tsara. Dia arao, dia akafizo, dia mijiry ny tompo miaro. Mangataka vavaka mba aharitra amin'ny fanarandian'ny tompo. Eny ary maharitra amin'ny fanarandian'ny tompo. Hoetsika amin'ny tompo zany fa sitrapon'Andriamanitra zany. Ary averiko aminao fa ny tompo ny mampaharitra anao. Dia mitoera tsara ao amin'ny tompo izay le andraikitritsika araka ny Jaona 5:20. Tsy misy sampana hoe miezaky ny amoaka vo zany, fa le sampana mipotra ho azy. Mieritreritra hazo tsika asianao eo voaloboka zany tenen'ny tompo amin'ny Jaona 5:20. Zany voaloboka aleo vakiny, tsy atao tsenjery be fotsiny. Tena fototra amin'ny fomba amin'ny fiainana kristianina mihitsy io tenen'ny tompo io zany tena voaloboka ndraiky ny mpamboatra. Ny sampandrehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampandrehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio raha teo nareo no ny teniko izay nilazaiko taminareo. Hatreo aloha tsika asianao zany sampanao amin'ny Jesosy, Andriamanitra ny mpanamboatra. Aza miketrika, aza laina ny Andriamanitra, aza laina ny azy. Indraindray alaitsika ny andraikitra Andriamanitra hoe amboarina ty zany tena mila amboarina. Nga ianao mamboatra ny tompo, avelao fotsiny ny tompo. Mety tonga dia katsanany be amina hety be, mety hety kely sekatera kely, fa mety tonga dia le hety be reny mihitsy. Tsy maninona, mpamboatra izy fa efa nilazaintsika teo, tsisy atahorana fa ao anatin'ny fitiavana. Ny toerantsika asianao dia ao anatin'le sampana. Misy resaka pasifa dikany hoe pasifa mifanohatra amin'ny hoe aktifa. Tsy ianao no manao ny asa be fa ianao manaiky hiarana asa. Zay le izy. Tenin'Andriamanitra no ampiasain'Andriamanitra nakatsakatsanana antsika eto nge, zay ny anadiovana antsika. Le izy rehefa teneny hoe katsakatsanana dia ohatran'ny hoe moramora, fa misy fotoana indrindra moa faraparan-taona ohatrao misy marary mafy mikay, satria misy zavatra tena tianao fikirina mafy. Hainao io manetrano ny tokonao dia nesoro ny tompo le izy. Fa tsy maninona, mairesa zao ny teny tomoera amiko ary zao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa nareo raha tsy miray amiko. Zany voaloboka nareo ny sampany, izay miray amiko ary zaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa nareo dia tsy mahay nininina. Tonga dia izay tsy mahay nininina. Raha misy tsy miray amiko dia arinany ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angoniny izy ka atsipy any anaty afo teo may. Raha miray amiko nareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo nininina fa ho tonga aminareo zany. Zany no ankalazana ndraiky mba hamoazanareo beka ho tonga mpianatro nareo. Tahaka ny tiavany iray ihany tiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako nareo. Raha mitandrina ny didiko nareo dia toetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy toerako amin'ny fitiavany. Ina ny tantaraintsika se ny anjarantsika. Izay fandrinao hoe mitombo maharitra amin'ny fanarandian'ny tompo zao ary mba hoe toetra ao amin'ny Jesosy tsika. Toetra ao amin'ny Jesosy, toetra ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny teniny, ao anatin'ny fitiavana azy. Mahereza ao anatin'izany dia ankina feno zato isan-jato amin'ny tompontsika isika.
zay ndikany hoe no an'Andriamanitra matoky an'Andriamanitra miankina zato isanjato aminy amin'ny atsipri amin'ny fiainana. Mangadabavaka fa mitady ariraka ara-panahy efa nandray ny tompo nandray ny anjeso ho tompo nefa manao toetra ratsy taloha ihany. Inona ny dikany teny ao ampitoroteny tasoary hoe fa 7 anjiny 4:40 sy 7:40. Pitoroteny toko fa 7 anjiny 4:40 sy 7:40. Zao le teny ao hoe aza marina loatra ary aza miseho endry loatra nahoana no sombanao ny tenanao, aza ratsy loatra ary aza dala nahoana no faty ianao raha tsy efa tonga ny andronao. Diniatsika ary. Mitady areraka ny ara-panahy maromaro betsabetsaka mihitsy ny ankehitriny ny olona nandefa SMS tamiko zay tamin'ny herinandro lasa tamin'ity herinandro ity somary betsaka izay dia andao aloha jerena kely hoe jerena miaraka mihitsy manahoana ny fiainam-panahintsika. Faraparan'ny taona ohatran'izao tena fotoana fanaovana jeritodika tsara atraizy manahoana ny fiarantsika tamin'ny tompo ary fotoana fakana ainga avao miaraka amin'izay so. Rehefa misy any ohatrany hoe ohatrany reradreraka ny ara-panahy fototra ange zany tena mila makeo amin'ny tompo mihitsy tsika, mety eza hodinian'Andriamanitra, mety eza andinika ny tenantsika ihany koa. Agay toko voalohany manambara hoe every ny lalanareo, dinio ny tenanareo ny bokin'ny Korinthiana voalohany, dinio ny tenanareo, toetra amin'ny finoana avy nareo satsy dia aveloako dinian'Andriamanitra amin'ny Salamy 7:30-7:20. Dia ao anatin'io ndao anaikitsika aseho an'ny tompo atsika. Nandinika an'izay mihitsy tamin'ity androaty hoe zavatra andalovany pino tsy maintsy andalovana fotsiny tokoa ve tsy maintsy misy amin'ny fiainantsika ve zay ohatrany hoe maimaina ara-panahy. Fa mandinika ny tenin'Andriamanitra raha mijery sao tsika eo amin'izao Jeremia toko fa 7:20 zao le andiny fa 7:9. Jeremia toko fa 7:20 andiny fa 7:9. Hotahina zay olona matoky an Jehova dia zay manana an Jehova ho tokony. Fa ho toy ny azo ambolena eo amoron-drano izy izay mamaky eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy atahotra na dia ava aza ny ainandro, sady ho maitso ny raviny, ka dia tsy anay izy na dia miantona aza ny andro, fa tsy hitsahatra ny famohany. Salamy voalohany, tadiditsika tsara ny salamy voalohany ihany koa, andiny 7 manambara tsara an'izay ihany koa. Tahaka ny azo ambolena, ny olona zany averiko vakina mihitsy ny le andivo loatra amin'ny 7 tsy mahafaty antoka. Sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny lalana falehan'ny eo amin'ny fisainany ratsy fanalo, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehova no sitrany eniny lalany no saintsainy ny andro aman'alina. Dia tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy izay mamoha amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Miaraka amin'ny Jaona toko 10:10 izao avo i Jesosy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Mieritreritra an'izany tenan'Andriamanitra rehetra izany dia mandinika hoe tsy tokony hisy eo amin'ny fiainantsika, tsy resaka fahatsapana ny andehanantsika ao anatiny tsy tokony hisy eo amin'ny fiainantsika izany hainoantsika hoe ohatra misy ny fotoana mandeha désert tsika, mandeha tany efitra, fa tsy tokony hisy fotoana hoe ohatrany tsy hany mihitsy zany, ohatrany tsy mety. Tsy haiko hoe fa samy miaina an'izay daholo tsika, ohatrany tsy manam-piadanana, ohatrany mareraka be daholo ny zavatra rehetra. Misy an'izay fotoana izay. Fa rehefa misy izay fotoana izay dia tsy ho iteneniko hoe normal fiainana izany. Tsy hanao an'izay, raha izay le izy dia resy ny fahavalo hoe tsy mianao tena manafika mihitsy. Fa
fa resy satria tsy tokony ho izay, tsy tokony hoe hijanona eo amin'izay fa mandinika eo anatrehany tompo mijery hoe aizarany misy zavatra, jereo jereo misy irika navela hidirany fahavalo ve ao, jereo misy ngidingidy kely any ane de efa mahavita azy fa oke tsy jereo mihitsy misy tsy famelan-keloka ve any, misy ota tsy nifonana tamin'ny tompo ve any fa nalefa nandeha ho azy tany fotsiny de tsy mahazo aina le fanahy de manjary masa mereraka me marary ohatran'io de tsy mahazo tomana rehefa ianao zay tsy mahita tsirony amin'io tenin'Andriamanitra io enao hoe le tsiro nolazaiko le tsiro kanina tena misy isan-karazany, misy tsiro ohatran'ny misotro rano mangatsiaka zao ianao matsatso zany rano mangatsiaka zany fa ianao hoe mamelona le izy na ratsatso ary misy tsiro hoe mamy tsara ery mihinana mamy chocolat tiako za tia chocolat be misy tsiro hoe angivy, misy tsiro mangidingidy mangananganana, misy tsiro marikivy. Le tsiro zany le tenin'Andriamanitra misy tsiro be da be fa raha ohatra ka mijery an'io ianao tsy miteny ninina aminao misy le izy fa ohatran'ny olona voan'ny Covid mihinana le izy ohatra mihinana taratasy zany fotsiny le izy ohatran'ny tsy hitako mihitsy ny tsiro kanina rehefa misy Covid ny tena fa izao raha izay no izy de marary ianao zany ary le marary ny mamparary atsika de ny areti-pahotana ny mamparary atsika efa netiny Jesosy ny fahotantsika fa rehefa misy avelatsika tsy fonatsika eo anatrehany amin'ny tompo de ao izy ao zay ary faliny devoly tsy ampahitanao an'io mba hatonga azy mandia eo ambonin'io hatrany amotika amin'ny fiainanao de ny eo anatrehany tompo ary ifonay mifona am'izay mila ifonana raiso ny dingana vaovao de hoe tsika amin'ny Jesosy. Le resaka mpitory-teny teo inona tsara aza de ho marina loatra de aza de ho diso loatra mampieritreritra foana io tenin'Andriamanitra io hoe inona raha Jesosy tiany ambara ao anatiny ny tsy ambarany aloha ny ambarako aminao, ny tsy ambarany ao anatin'ilay izy tsy miteny izy hoe manova diso ary raha miteny ilay izy hoe aza de marina loatra tsy zay ny ambarany, tsy hoe manome fahafahana atsika senao hoe ay tsy maninona tsy de marina loatra ary ohatrany tsy maninona ihany le manao kolikoly kely fotsiny zany afaka manao kely fotsiny tsy zay ny dikany, tsy zay ny dikany. Aleo aloha vakitsika senao amin'ny dika teny iombonana aoka tsy ho marina loatra na diso endriko nahoana ny manimba tena ianao, aza de raha tsy fanahy loatra na mitondra tena toy ny adalako nahoana no faty alohan'ny fotoan'andronao. Amin'ny dika teny fototra izy zany rehefa jerentsika tsara dika teny fototra izy de miteny hoe aza manao marina, aza lasa andevoziny le marina raso le fandikako azy aminao amin'ny teny malagasy ny mila jerena tsara tahaka n'ireny olona hoe everiko fa tena ny anaty le legalisme zany toe-panahy izay mahatonga ny olona mieritreritra hoe ity ny mety de ity tsy afaka atao mihoatra an'io mihitsy na 1 centimetre mihoatra an'io raha vao mihoatra an'io de very ianao. Misy zavatra tsy atao ohatran'izay marina loatra any amin'le loatra resahana hoe mahatonga anao tsy afaka hianatra zavatra mihoatra ao anatin'ilay izy le mihoatra hitanao ny saintsika olombelona voafetratra any hatrany, voafetra ny saintsika. Ny sary ameko anao ngamba de za taloha
za taloha miaraka amin'za tena olona legalista na avariana mihitsy tadidiko mihitsy ny olona ao am-piangonanay taloha tena za ihany tsy mahatsapa an'le izy fa ny olona amin'ny fiangonana sisa mahita mihitsy hoe itiana tena legalista zany a rehefa tsy mitovy amin'ny fisainako ny fisainanao dia diso ny ianao zay. Ohatra zany zao za zao ny eritreritra taloha hoe misy kopom-bolo a tonga dia kopom-bolo makany ny afo be zay fieritreretako azy satria zay nitakatra ny saiko dia tery ao anatin'izay a hanika vao misy mihoatra an'izay fotsiny mahita ny volonao io hoe ohatrany maninona izany ohatrany no miloko angamba. Raha misy olona mandoko volo zao hoe eritreretiko hoe kristianina mandoko volo a raha za taloha tonga dia raha atao dessin animé zany dia mivoaka ny masoko dia tehiteny hoe tsy kristianina ianao. Zany tiana taloha ataontsika hoe marina loatra ny eritreritra hoe dia nenary ihany ny eritreritro tery ao anatin'izay. Ora avako tsy zany le izy tsy toy izany a ka lasa eo ivelany zany lasa tahaka ny andevozina indraindray andevozina rafitra tsika andevoziny ohatra hoe raha tena mila mandeha amin'ny fahamarinana amin'ny zavatra ohatra zany zao hoe misy olona atao hoe za mpampiasa dia miditra amin'ny valo mipiasa ao amin'ny toeram-piasako. Mety tonga any amin'le marina loatra zany raha ohatra ka hoe tena zany tsy mahazo tara ato amin'ny toeram-piasana amin'ny valo sy roa minitra le olona ny tonga dia teneniko voaroky ianao fa tara azonao ve efa maka ohatra tena farany isan'ny zavatra mety pisy ao amin'ny fiarahamonina ohatra efa extrême zany zavatra raisiko aminao zany fa toy izay lay endrika le hoe marina loatra fefanteneniko anao teo tsy le endrika amin'le hoe tsy mahazo manao diso kely zany tsy any amin'izay ny zavatra ataontsika eo amin'ny tompo lay tsara indrindra eritreretintsika lay tsara ao anatin'ny fenitr'Andriamanitra fa tandremo sao dia manery ny olona any anatin'ny boaty kely ny fahamarinana saintsika nefa zany zavatra afaka jerena tsara ohatra le kopom-bolo ny teneniko anao teo afaka jerena miaraka amin'ny tompo zany. Zay angamba ny anazavantsika an'iny mazava le toyany moa tsy tena sarotra be le hoe aza dia endry loatra le endry loatra jerentsika midika teny Hébreu nanoratana azy io dia ozy izy hoe aza diso endry ka tonga anao lasa mizesta lasa miseho endry lasa mieritreritra zany ianao ianao rery sisany ianao rery ihany ny tena manapa-endrena sy ianao ny tena marina sanginy efa raha nga Joba ny taty afarany taty amin'ny Joba rehefa mifarany Joba dia hitantsika mihitsy hoe fa iza moa ianao izy Andriamanitra ny teny tamin'ny Joba nga voarefinao ny zavatra nga tsy makaiza amin'ny fahendren'Andriamanitra nkeny fahendrentsika fa tsika izay misy fotoana rehefa hoe mahafantatra zavatra ray izay ho aza taloha fa soa ihany fa navota amin'ny tompo fa soavana tiako tia Jesosy tiana navitra sao azo afaka mahita hoe tompo mbola aotra faingo kay ny fahalalako anao dia aho za mbola te alalanao bebe kokoa fa taloha za mieritreritra hoe efa haiko baiboly io efa tena endry kay diso endry lasa mizesta tsy an'le izy mirehare ny dikan'izany fa sao dia anao taitra ndao hivavaka tsika fa alina ny andro. Feno fakasitrananao ny fon'Andriamanitra tamin'izay rehetra afaka ny fampizarana nandritra n'izay taona 2021 izay mihitsy raika amin'ny 20 misaotra tamin'izay afaka ny fampizarana rehetra tamin'ity androany ity misaotra tamin'ny fijoroana vavolombelona misaotra Jesosy tamin'izay fanavovonjy rehetra tamin'ity taona ity misaotra tamin'izay fanasitrananao rehetra
fanasitranana ny ara-batanay fa indrindra ny fanasitrananao ny tany amin'ny tokantrano, ny toetranay, ny aminay dia rainy ianao Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny olona ny bebaka. Misaotra manokana ny amin'ny oram-pianakaviana izay hoe adin-drota aorianany bebany dia nalainao izy. Mahatoky ianao izay satria izany ny teninao fa efa ny aminao izy. Ary miara-mivavaka izay ho an'izay mbola ao anatina filomanosana amin'ny fiainana izao tontolo izao. Jesosy, vonjeo. Vonjeo io vady io, vonjeo io dady io, vonjeo io neny aza ange Jesosy ilay izy zandry ray tapo zanaka ao anatin'ny fidorohana. Tena maloka be ny fijeriny. Izy aran'izay lasa mieritreritra malifatony mandroaka. Zany ataony hitanao Jesosy zany. Vonjeo manokana izy amin'ny tian'io tsy miara-mivavaka izay apetra ho amin'ny fanahinao Jesosy. Meo fo vaovao hoe izy Andriamanitra iray. Meo an'le fo mangetaetan'i Jesosy dia mifanena amin'ny Jesosy le fitiavana izay Jesosy mangataka tena fiovampo tena izy. Ary jereo hoe Jesosy zahay tsirairay. Say Jesosy matahotra fa so dia hoe ho tenenina n'izany hoe tsy fantatrao izany. Jesosy miasa ty anatinay. Sokafo io maso ny sainay io, masonay io, atonga anay tena afantatra tsara ny dikany hoe manana anao, mandray anao, dia anana antoka ny mandrakizay anay. Miasa ianao Tompo. Ianao ny anafitra ny tokantrano tsirairay tena mbola ao anatina korotana vokatry ny mety vokatry ny arabola fa indrindra vokatry ny io fiainan'izao tontolo izao manjaka fitsangajangana samihafa. Tapako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manan-kery ao anatin'io tokantrano intsony. Ny fanahana fidorohana rehetra, ny fanahana famonoana, ny fanahana fitiavan-tena ravako amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery ao anatin'io tokantrano io. Ny fitiavam-bola samihafa, fitiavam-boninahitra, fitiavan-toerana ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra miasa manasitrana ny tokantrano misy anay rehetra. Tsy aiko ny tokantrano vao naorina rehetra hoe Tompo tena iorina ao aminao azy eo am-panomanana an'izany. Esorina amin'ny anaranao mitahotra. Jesosy feno fitiavanao izay rehetrarehetra. Na firy-taona fanambadiana koa izay na firy-taona Jesosy miasa ianao. Na mana herinandro mba tena ho ianao no ifo. Ampiasao zahay. Tsy fampiandry eto foana fotsiny fa ho ianao no ivo amin'ny tokantrano tsirairay avy. Tsy ireo izay mbola hanorina fiainam-panambadiana, hanorina raharaha atoato. Mety amin'ny herintaona, amin'izay fotoana anaovany azy Jesosy feno ny fitiavanao ny fony tsirairay. Dia ianao no hiahan'izany fotoana izany manokana. Atonga n'ilay fotoana ho fanomezam-boninahitra anao. Ho fitoriana ny fahatsaranao sy ny fanjakanao. Andriamanitra miara-mivavaka manokan'izay mba ampahirezanao tsirairay aminay amin'izay toerana metrahanao anay. Misaotra ny amin'izay fijoroana efa nataon'ilay rahavavy ny eniny amin'ny fanamboarana taonao dia andeha hodony izy izany Jesosy amin'ny farantaona io dia hitory anao any amin'izay alehany ihany fa tsy izy ihany fa izay rehetra. Saby izay aliany anaty bus eny an-dalana ampio hoe izay Jesosy tena isaina hoe vao misy olona mihoatra anay ka eo dia napetraka ao izay ampandrosany iny olona iny. Napetraka ao izay hitory ny fahazavanao amin'iny olona iny. Apetrao ty anatinay izany toe-tsainy fanjakanao izany. Anitatra ny fanjakanao. Andriamanitra miara-mivavaka izahay mba tena hositranonao ho afahanao ny olona rehetra izay mbola diso hevitra ka manompo sarin-javatra voasikotra. Afao amin'izany manokana. Ampio izahay Jesosy hijoro amin'ny fahamarinana amin'izay misy anay rehetra any Tompo afonjeo ny fianakavianay. Fonjeo ny fianakavianay. Fonjeo ny fiangonana Jesosy. Miara-mivavaka manokan'izay ho an'ny marary rehetra. Sao. Jesosy, petsaka le marary ny Covid. Fonjeo hoe Tompo. Tsy ireo ny any amin'ny hopitaly. Tsy ireo Jesosy mety tsy manam-bola. Mety tsy tahaka ny mahatsapa tsisy mijery.
mety tsy araky ny eritreretina mihitsy le zavatra miseho. Tompo ampaherezo any anatin'ny folo le marary eo ambon'io fandriana io aloha hoeto hitodika any aminao. Tsy hijery an'le concentrateur eo, tsy hijery an'le oxygène, tsy hijery an'le dokotera tsy mety andalo, fa hijery anao, le mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Miasa aminay mpiasa ny fahasalamana, mifona ho amin'ny mpiasa ny fahasalamana rehetra Jesosy, mifona ho amin'ny fitiavam-bola any anatinay mpiasa ny fahasalamana Jesosy, mifona ho amin'ny tsy firarahiana marary, mifona Jesosy amin'ny mpitondra fanjakana, mifona ho anay rehetra izay Jesosy. Mamindra fo amin'ny firenenay, mamindra fo ianao Jesosy. Fonjeo zahay, fonjeo any amin'izay toerana misy anany Atsirabe, any Fianaratsoa, aty Antananarivo, any amin'izay misy anay rehetra. Tsy Covid ihany Jesosy, izay aloha tena arovy amin'io, ary atanjana amin'ny anaranao mihitsy ny défense, ny fiarovana ny anatin'ny tsirairay, dia tononona ny fanasitranana, misokatra io tratra io, mijanona ny fahasepora, ny kohaka be io, mijanona amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy, manaintaina velona be ohatry ny kapohan'ny fanoto, le lamosina, le vatana, atsatra amin'ny anaranao ifanaintainana io. Tafatsangana eo zahay, hijoro vavolombelonao fa manasitrana ianao. Misaotra Jesosy, ampaherezo ny mpiandro marary rehetra, tsy ireo ny tahotra ny anaty any Tompo, arovy manokana. Tsy ireo daholo izay ao anatin'ny tahotra, na tahotra Covid ty, na tahotra fahafatesana ty, na tahotra jiola ty, na tahotra noavy ty, na inona ravako amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy le fanahany fahafatesana, le fanahana tahotra, le fandevoly, miala amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kery ao anatin'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra ireo. Andriamanitra miasa ianao, le fiadanan'i Jesosy Kristy izao ny tononoko miaro ny fosiny hevitra rehetra. Atonga anay mahery le fiadananao miambina tsy anatinay aty, fantatra izay tokony ataonay ao aminao Jesosy, ataonay izay tokony atao. Ianao miantoka ny zavatra rehetra. Matoky zahay Jesosy, avonjeo, vonjeo manokana. Matoky Tompo fa miasa ianao ao anatin'izay fiainana ara-bolanay rehetra. Misy fotoana nge Jesosy tena tsy hitantsony izay teneniny, mampiteny mimona, soa raha miteny izany mimona, fa jereo Jesosy, misy trosa be miavosa, misy fandrahonana miainga, misy zavatra be da be mila atao, tsy hay hoe aiza ny atao dia ahoana ny anaovana azy. Misaotra Jesosy fa tsy hainay le izy, dia tonga eto anatrianao hoe tsy miteny tsotra hoe tena tsy hainay rangaha, manaiky zahay, atodio ny sainay amin'izay lalana tokony hitodianay, omeo fahasahiana hiala amin'izay faharatsiana tsy mety amin'ny fiainanay zahay, ary ampio anaraka ny sitraponao amin'ny fiainam-piariany tsirairay avy eo. Taio io Tompo, taio andeha tsara ny tsenany tsirairay avy, hoentinao anatrianao nge io hoe Jesosy, meo faiza mitatam-bola koa zay, meo faiza mitatam-bola mihitsy, ahoana le ilazana azy Tompo, fero asio balizy mihitsy zay Tompo, fa ndraindray lozana mividy enakisoa 5 kilao azonao Tompo, igliziny azonao mihitsy, fa zay ndraindray ohatra maka fanahinao ihany zay ndraindray amin'ny fiainana, apio mihitsy andeha amin'ny fahendrenana, hoe mandeha fety ary mandeha amin'ny fahendrena. Matoky anao zahay Jesosy, faramitaona zao miara-mivavaka zahay, miditra ao anatin'ny fitsidiam-paritra tsika manomboka amin'ny herinandro Tompo, izay te hifankahita tafa, tsy fantatra izay fandehan'ny ampitsorafaka apitso amin'ny resaka Covid etc, fa tsy maninona na tsy fantatra ihary, satria ny fantatra efa fantatra ao le izy. Dia matoky anao zahay, dia miaro an'izany fotoana ionana rehetra izany ianao, miaro ny fiainany tsirairay avy ampita amin'ny 2022 ianao, atonga anay hoe tena olona vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Jesosy, tianay tsy hitovy amin'ny 2021, mety ny zavatra tsara be tao fa misy zavatra mety ratsy be koa, fa zao hoe saotra Tompo fa manavao anay tsirairay ianao, mioman'izay ho hitarinao ny valanay rehetra, eny ary matoky anao zahay, dia soniavina amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Olana Antarbi.
fandaharan'ny RVM iarahana amin'ny zandrikelin'i Jesosy Kristy tiana fanantenana miaraka amin'ny mpiain'ny radio vaovao maso.